Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no hiarahana aminao amin'ity fotoana ity ao anatin'ny miara-manonja MPS Radio Mada alarby 30 marsa 2020 sy 2020. Arapaina ihany koa ianao izay any ampitan-dranomasina manaraka ny fandarana izay fantatra mazava tsara fa tena midika ho fitiavan-tanindrazana ihany koa ny fanarahanao tsy tapaka ny zavatra miseho sy ny iainan'ny malagasy eto Madagasikara izany isaorana ilay nahary satria izy ihany koa no mahatonga antsika iona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo tahaka an'izao amin'ity miara-manonja MPS Radio Mada ity. Raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra ihany, misy ny mpisehatra eo ny fanazavana sy famelabelarana izay afaka hoentinento hitondran'izany namana fanira zava-manantany efa ao ihany koa andriamatoa motarson alleluia rehefa alarby tahaka an'izao dia eto izy ary ny somary fiovana kely fotsiny dia ny député Madagasikara voafidy atao amin'ny district any Ambohidratrimo Mamy Rabenirina no hiakatreto amin'ity indray mitoraka ity zany fa misy ny fandaminana kely zany raha toy ny mazatra dia hoe ny député fetra no miakatreto rehefa alarby fa an'io zany nisy ny fandaminana dia ny député ny Madagasikara voafidy amin'ny district any Ambohidratrimo Mamy Rabenirina no hiakatsehitreto zany rehefa aveo izy moa dia questeur fahatelo ihany koa eo nivony teny Merapirenena sady mitondra ihany koa zany ny titre anankiray ihany koa dia secrétaire général ny antoko atiko Madagasikara. Zay no hoe la tompo lasy sy tompo vavy fa ny fanirina teny hoe niarahantsika eto hatramin'ny farany ka sanatria tsy hoe fotoana lany fotsiny na hoe tsisy ataoka andeha hoe ndeha hihaino miara-manonja MPS Radio Mada tsy izay fa tena ikatsahantsika ny maso ny fiainantsika eto Madagasikara ny antom-pisiny tony fandarana itony. Miaraba ny faniry Razafy-Manantany Ndawary. Iny ary de miarabanao ihany koa rina sy ireo teknisiantsika marobe miasa mandrenina Madagasikara akoatra ny eto amin'ny foibe zany torak zany ny Radio Mada zay misy ireo teknisiana sy namana mpanao gazety isika ny ampitan-dranomasina sy izay manaraka ity fandarana ity singarina manokana an'izany ireo namana any amin'ny faritany zay tena marena antsika tsara mihitsy rina Ambanja, Sambava, Antala tahaka an'izany ihany koa ny Mananara, Maroantsetrany maheno antsika tsara daholo rehetrarehetra eny ho an'izay lavitra na ny atsimo atsinanana na ny atsimo nosy ihany ara de manana ny fomba azony antsika ary tamin'ny omaly aza de misy zay ray aman-dreny avy any ampitan-dranomasina fa malagasy izy avy any Suisse any izy mandalo eto de ny fakahita teny amin'ny lalana teny de tena napita mihitsy ny firaretso antsika ho anao ihany koa mena an'izay firaretso zay rina zay miaraka manatotosa ity fandarana ity zany tena manaraka ary tena mahara-baovao ary azo lazaina fa tena miondana mihitsy ny miara-manonja de anaovana kokoa zay ny namana iny zay manaraka antsika ihany koa izy rehefa eto an-tanindrazana zany diky zany fa tsy hoe mandehandeha ho aza na lanyrorotsika amin'ny resaka eto fa ao ny mpiaino mpanaraka de miaino antsika tsara mihitsy amin'ny alalan'ny fomba rehetrarehetra sy ny teknôlôjia eo ihany koa nefa ny radio sy ny fahita lavitra fa ndrindrehetra de mbola iverintsika ao anatin'ilay bouquet satellite zany satria dia marobe no mangataka an'izany indrindra zany am'izay nalehantsika rehetra tany naiza naiza de hoe tena miandry ny mba hiverena ny MPS zay de mbola tolona ataontsika moa zany de misaotra anao ihany koa rina tamin'ny fandarina zay tantanao omaly mahakasika indrindra ny fahatserovana ny 7 marsa 1770 ary de andro fisaonana sy fitsaintsainana mihitsy zany 7 marsa zany fa tsy andro fanaovana fety be fanaovana finanam-be fisotro toka de mbola misy samy manao spectacle ihany hoe fakalazana 29 marsa de misy ihany koa ny fanaovana am'izay hoe tena finanam-be tena balina zay isika teto morina tamin'ny fandarana zay nytantanao de nampiseho misy ny amin'ny fiakanjo zay tena hoe misaona zay dia ny palitao mainty ny lobaka fotsy ny nœud mainty ary dia mametraka an'izay pochette fotsy zay misy fisaona zany satria malagasy amanetsy ny maty tamin'iny hetsika lehibe iny
ny akoatran'izay de mba horesahantsika ihany satria tena mijaly misy tsika zany amin'ny connexion satria hatramin'ny malika hatramin'izao de tena sahirana tena tapatapaka mihitsy ny connexion azotsika zany ity fandariny ity de mbola manao antso avy foana hoe mba ataovy araky ny tena tokony ho izy ilay mba atolotra ho an'ny mpanjifa fa tena lasa misy fiantraikany am'zo alala vaovao le izy de sahirana ny mpanjifatsika zany sahirana ny rehetra zany satria tapatapaka ny connexion de menimenina reo mpanaraka atsika tsy avy aty amintsika io fa tena misy manahirana antsika ihany koa rina de hoe ny fomba fahazona ny TMBS ty zany teo anatin'ny herinandro mahery zay de betsaka ireo namme fanamarinana any am'ireo toerana zay tena azona tsara na mitondra fiarakodia de efa tsy azona ny MBS tsony am'izao fotoan'izao enina de etsy analakely etsy ambany dia tsy mba zaza sy ny faritra manodidina an'Antananarivo de tena lasa miletika sy misy manindry mihitsy ny MBS de hoe miditra ndray ve le kilalao maloto ny sasany anatin'le brouillage zany hoe efa atao zay tsy ahafahan'ny MBS mahazo amin'ny alalan'ireo satelita zany inona moa zany reo fahita lavitra zay mampiaina am'zany efa amin'ny alalan'ny teknôlôjia ny satelita ny canal sat ny parabole ny Star Times de zao ndray de misy tetry-dratsy ndray ibrouena ny MBS ndray any ambadika any de tena any amin'ny faritra rehetra ary nanao fanamarena daholo reo namana hoe tena tsy mahazo mihitsy zay mikasotsoka be miletika mihitsy le izy de anovantsika antso avy foana tsika aloha manao antso foana mandra-pahitantsika manina satria efa nisy fotoana zany eny ny MBS de sahirana ihany tsika napitany vaovao samy hafa iny moa tao anatin'le ady mafana be fa miverina ndray zao satria me mafana ny rano mandevy mangotraka izy am'izao fotoana zao de ry mpanao dola makota ary tsy mahazaka demokrasia zany efa manao ny asa ratsiny ndray ny ambadimbadika any zany entina anindrina le MBS mba tsy azony rehetra ny vaovao zany de mbola miezaka ihany koa zany technicien zany manatsara atrany ny fahazotsika ny MBS akoatran'izay rina ny vaovao tena arany maro akaiky am'izao fotoana zao eto Antananarivo renivohitra de ny fivoriana ra-potoana ny mpanolotsaina ny tanàna de tokony izy zany ny fiaonana eo amin'ny exécutif sy ireo conseil municipaux zany ary de hijoro izy efatra menada ao anatin'izany ny mpanolotsaina Clémence, ny mpanolotsaina Lilira Farala, ny mpanolotsaina Hilda, ny mpanolotsaina Toavina zay anisan'ny tanora indrindra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ao anatin'ny fitantanana ny commune de mbola tsy mitsoka de ary tsy mitaraitana mepaka ireo mpanolotsaina anisan'ny zandry indrindra reo kanefa manana an'izay fijoroana zay ny amin'ny zava-misy eo anivon'ny commune satria ity resaka findramam-bola 11 milliards d'ariary ty de mbola tsy milamina ary vao mainka ara mampipongatra ny dossier ny SMGD zay orinasa ny foronina ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo ka ho hitantsika eo ny fivoarany raharaha satria de efa name fetrandro zany ny mpanolotsaina Clémence zany mba ahafahan'ny fitondram-panjakana manaisotra ny zambe ny tanàna izany anao fanazava-kevitra ihany koa izy androany amin'ny fahitalavitra vitsivitsy de ho hitantsika eo daholo zany miampy lay fifanatrehana eo anivon'ny mpanotanteraka sy ny mpanolotsaina satria anisany ho resahany zany adevitra rehetra izany akoatran'izay raha efa mbany lamindamina kely taorianan'le fananganana gouvernement tarina ny rehetrarehetra zany de efa mba samy mba mandray lesona zany le fitondram-panjakana zany inona ny tranga miaina ndray ny scandale ka ny scandale amin'ny endriny vaovao de niady atrandro UEM ny mpanohana an'izao fitondrana zao de tany mahajanga tany ray ny trangany zany ady atrano zany ary tsy menatra tsony satria efa nanomboka naharihary le izy teo amin'le gouvernement sy le solombavamboaka le nambara fa filoha levitry ny anteny meram-pirenena sady saina n'le antoko TGV de mbola niharihary le izy ary nitana micro mihitsy le solombavamboaka miresaka ny zava-misy ary de nampalahelo tao anatin'le izy moa fa ataontsika hoe tsy mahagaga satria efa tandra vadikoditra le izy zay le tenentsika hoe lasa ohatry ny endrika jurisprudence le izy nataon'le mpanohatra an'le ministre iverina ao anatin'ny gouvernement any toliary le izy hoe raha tsy mamerina an'io manahirana eto io ny zanako toliary io aza atao tsinitsinina io ny nametraka aneo amin'ny fitondrana de lasa mifindra koa le virus any mahazo enga am'izao fotoana zao de lasa miseho amin'ny endrin'le resaka fiaviana le izy piave tompotany tompotany maninona ny tsy omena micro zainga mpitanjiro sy ny sisa fa maninona ny tsy nasaina amin'ny PDS aizany zao tsy mety zao zay manana andraikitra lehibe ao anatin'ny fanjakana
satria le izy efa nambarantsika teto fa hitatra ohatrany sima misiko io aranao randra tariany io de tsy mahatsapatena le fitondram-panjakana fa manao kitoto ary zao zavatra mitrango zao de anisany manary asina amin'ny fomba fanaovana politika sy ny rafim-piaramonina sotoavina sy ny fihavanana de tsy maharay lamba noho ny voninahitra kely sendam-banandalo ho an'ireo tompona andraikitra mahazo an'izany andraikitra zany horesantsika zay rehefa veorina alevantsika ihany koa ny video fa miomakomana mojantsika hiditra amin'ny adevitra hafa ya teny kely fotsiny aloha zany satria raha ny fandehan'ny fandarana zany a dia afaka minitra vitsy a i namana faniry dia andray avy hatrany a ny andriamatoa Motarson Alleluia de ao aorianan'izay a dia iverina ny tenako ao anatina minitra vitsivitsy hitondra famakafakana anankiray momba ny Covid-19 satria misy variant vaovao any asa raha fatatsika na tsy fatatsika ary raha be io a tsy hoe ampitahotra akory fa ny tsika ny zava-misy a no tenenina sy ny zavatra marina dia eo ihany koa ny resaka zany a momba ny resaka fampandrosoana amin'ny resaka vary satria misy zavatra tsara ho fatatsika amina resaka hoe fampitahana isan-karazany izany fa le teninao farany teo fa niry raisiko kely fotsiny amin'le hoe zavatra ny seho-tany mahajanga de hoe miady hatrany ny ekipany fitondrana dikan'izany tompoko dia maneho fahalemena izany malemy le fitondrana mato ny ao anatiny ao no miady hatrano ery ambony estradery raha le nytantaray ny faniry teo ary le izy a dia ao anatina resaka protocole zany hoe ina moa ny filazantsika ny protocole arfenitra zany hoe tena zavatra tena manana ny lanjany zany amina lanonana ofisialy de hoe ahoana ny député tsy mahazo miteny atao ty micro de ahoana ny no ny tranga tany mahajanga de anjarantsika ny mandinika ndahoary faniry neniara ny mpivarotra eny anosialy eny ihany koa raha somary efa nanginginany raharaha rina rabe mananjara de manomboka mipotra amin'ny endriny hafa ndray zany zao lay ady ataon'ny commune mpivarotra eo anosialy amin'ny fanesorana an'izy ireo de hiditra amina lafim-panadidina mahakasika an'izy io tsika fa manangona ny angom-baovao samihafa takan'izany ihany koa misy raharaha manahirana ny sambahavany zay fanandrina na mpandraraha samy mpandraraha kanefa de misy any zay endrika antso-jay sy somary endrika fanapara-pahefana zay hataona tomponandraikitra samihafa zay any sambava manao ny fanadidina lalina momba ny raharaha io tsika de hiezaka ny tondra izany amin'ny fandaharana zany mba ahafahana zany mipetraka tsara ao anatin' zay hoe ny endriky ny lalàna sy ny hoe aiza ho aiza rehefa misy zotra ny talàna ohatran'izao no tokony atao indrindra ho amin'ny fidirana keriny anatranon'olona zay tsy misy taratasy indrindrandrindra ihany koa ny fakana entana atranon'olona zay tsy misy ny taratasy filazana izany na ho an'ny vaditany io ohatra na ho an'ny mpitandro filaminana zany rehetrarehetra resahantsika izany aty aoriana ny fidirina vao misy fampisehoana taratasy de eo anatrehan'ny lalàna dia tsy metsy zany fomba fiasa izany vice de forme zany rehetrarehetra izany fa na izany naty zany de mbola mitrandraka ny lafim-baovao tsika indrindrandrindra ny amin'ny hoe mieritreritra ny am'izay lafy ny fametrahana ny lalàna tsy natao ambony zavatra zay fa ambany zavatra ho amin'ny endriny fiaramonina ny faritany any de ezahantsika resana satria misy ny lafiny zavatra maromaro ohatran'izany misy eo any amina toerana samihafa manerina Madagasikara de la endriky ny lalàna mihitsy angambany no ezahantsika hoentina zany ho azavaina zany mba ho fantatry ny rehetra moa zany zany rehetrarehetra izany satria tsy maintsy mipetraka foana ny amin'ny hoe lalàna no ahafahana zany maka fanapa-kevitra iray mba tsy hahatonga am'izay hoe fioara-pesy sy fandikan-dalàna izany zay ny amin'iny ara fa mbola ao anatin'ny fandalinana izany moa tsika fa ataontsika fotsiny zay hoe foniteny moa zany fa tsy maintsy ho resahantsika zay ao anatin'ny fotoana zay avitantsika ny fanadidina mahakasika izay efa nambarandrina teo efa eto akaiky eto rakoto andrina Motarson Alleluia i tonton Mota zany efa eto akaiky eto izy de miarabanao ndray tafaradalina ndray tsika anio alarobia tonton Mota 30 mars androany omaliny 7 mars 5 taona lasa ilay azo lazainy hoe tolom-panafahana misy miteny crime contre l'humanité
génocide nataony la Frantsa tamin'ny Madagasikara tamin'izany fotoanandro zany noho ny fahamaroany reo maty noho nyreo fampijaliana nreo ty tandrazana sy ny sisa ny fanadihadiana natao de mbola tsy namerary no an'ny Madagasikara ary tsy mbola hitatsika zay fanonerana azo Madagasikara kanefa eo anatrehan'ny lalàna sy eo anatrehan'ny tantara de afaka mangataka izany tsara isika amin'ny voalohany firenena voazanaka atsika faharoa ny amin'ny ady tamin'ny fito amby efapolo sy 700 ataotsika hoe fampidiran-dresaka ihany zany tontomota miarabanao miaraba mifaniry ary miaraba ireo mpanao tsy lazaina rehetra mpiara-miasa ao amin'ny toerana ara-teknika samihafa manerana amin'ny Madagasikara miaraba nireo olona rehetra manaraka izao fandarana izao na ny any ampitan-dranomasina na ny malagasy mpiray tanindrazana eto an-toerana manaraka izany dia misaotra an'Andriamanitra tsika nahazo izao fotoana ankehitriny izao indray ahafahana miretradretraka sy mitafatafa ny amin'izay zavatra mahakasika ny fiainam-pirenena. Iverina kely amin'ny resaka faniry teo amin'le resaka 29 mars mbola tsy nisy ny teny tiry faniry fa tamin'ny nanaovana an'io fasana mozole io zay de lazaiko amin'ny faniry lazaiko amin'ny reto vahoaka malagasy rehetra manaraka izao fandarana izao nasina le soldat an'io mantsy ao anatin'le eo amin'ny mozole hitanao le eto de le ametrahana an'le zerba sy ny etsetra rehefa misy vahiny tonga mba manome voninahitra amin'ny Madagasikara zany fa ny zavatra nitranga tamin'ny nakanan'io fatan'le soldat an'io tany Moramanga mbola mifatotra senina ny tanan'le olona ny tôlan'le olona nalaina tao mbola mifatotra senina zany hoe tena olona mbola migadra daholo ny tofitofirin'ny frantsay raha tsy zany ny génocide crime contre l'humanité de tsy fantatro tsony ndika fa za mihitsy zany tsy malala fa tena zavatra tsy olona mbola migadra mifampitoy mifampitoy angely izy fa tsy hoe le olona migadra hoe ny tanany anankiroa mitambatra fa mitambatra amin'ny tanana olona anankiray le nalaina gaga daholo ny olona nahita an'le izy tamin'ny fotoana nitondrana an'le razana ho eny amin'ny mozole zany zay ny zavatra nitranga mba ilazana amin'ny vahoaka malagasy hoe tena zava-doza nitranga tamin'izany marsa 47 zany fa dia mbola amin'ny fotoanandro ny angamba no iverenan'ny malagasy sy ny frantsay iresaka an'io fa raha ny tany Algérie reny ny fandehany ny alatsiny la Frantsa eto angamba izy tsy fantatro tsony ny zavatra tokony ho ataony fa de fa lazaina hoe zavatra tsy fampiseho masoandro mihitsy no nitranga teto Madagasikara tamin'ireny fotoana ireny ka de zay no azo mba ambara sy fantatra tamin'iny ny tsika fotsiny mba irarintsika de hoe mijanona ho fahatsiarovana le izy fisaitsainana fandinihana ny hoavy satria reny raha malagasy latsaka ireny aina very ireny na foy dia mba nieritreritra no avy nyty tanindrazany ty dikan'izay tsy eo ambonin'ny raha latsaka sy ainana fo isika de andika hoitry anao salegy anao tena balina lehibe everitsika fa mba tsy mety zany mba tsy rariny zany ka ho amin'ny fitondram-panjakana zay makalaza ity 7 mars ity zany de tokony andrain'izay zay le tena hoe ny fanilo miampitany de zao hoe misy ilo ao hoe misy andraikitra lehibe ao tsy hevitra fotsiny ihany fa lay azo lazaina hoe fijoroana fahasahina zany rehetrarehetra zany ao ambadika zany ary le ilo tsy very resahana de mba tsy hoe tantara fotsiny le izy am'le hoe tsy ho raraka tany ran'ireo malagasy ny ady fa tena misy zavatra ho voarain'ny taranaka mihitsiny de tsy manao plivava satria mahita vahoaka de hiteny hoe tena aminamozako ny aiko ary lasa miteniteny foana kanefa rehefa tonga ery anosy mitarika vahoaka avy any amin'ny 13 mai makany anosy de hoe meko jodranareo mahazo mody tsy safa matahotra rehefa manapoka am'le 7 février de miraraka ranomaso aminatranga teny Ambotsiroatra ho resahako eo zay rehefa avy eo satria manahirana ihany meno an'le sofiny le mpitondra ny amin'ny hoe tena aoka fanaovana politika tsy fitiavatena de tsy menatra am'le mikabary ohatrany reny tany manakara nisy zany mbola ho alefatsika zay rehefa avy eo fa tonga de omeko an'le avant-goût tsika rehetrarehetra hoe ny pitary bato vilambava
ary afany ambarany vava sy afany taterehan'ny tanana sy fanapaha-kevitra raisin'le fitondram-panjakana zany imo afanapoteraka foana iny rehefa miatrika vahoaka ho an'le mpitondra fanjakana de miteniteny foana dia milaza zavatra tsy tokony ho firesaka ndrainay sy zavatra everina fa mifanoatra amin'ny ataony zany andeha am'izay tsika ao amin'ny adevitra Andriamatoa Motarson efa zary ataon'ny mpanaraka atsika fanamariana moa rehefa eo tonton mota de aleo meno an'le lafiny arena kibony tany sy le resaka inona moa zany le loharano-karena zany isika zany minina sy ny resource stratégique zany ka ataontsika hoe tapa-bolana zay no nipetrahan'ilay gouvernement tamin'ny herinandro iny de fanatotosana fotsiny reo famindra-pahefana ny am'izao herinandro manaraka zao de efa fametrapetrahana an'ireo mpiara-miasa sy lay endrik'ilay organigramme zany na ny rafi-pitantanana ifehan'le départementa zany de sady miandro koa ny rehetra hoe ohatry ny ahoana raha ny rivotra hoentiny reto ministra vaovao reto ministra vaovao ho iaho satria tsy misy tsony le vice ministre anankiroa fa ray ihany vice ministre lay misahana n'lay fiompiana zany akoatry ny secrétaire mpanjakana anankiroa zany ho an'ny trano fonenana sy ho an'ny gendarmerie pirenena zany ka eo le ifatohan'le adevitra voalohany satria mba mety miandro mipijery mpiaintsika hoe ohatry ny ahoana nefa fivoaran'ny arena kibony tany satria ny mpandrara sy ny fiainan'ny firenena igny ko mba miandry an'izany hoe tokony ampidi-bola be ary tokony efa mba hiasa am'izay ny mpandrara malagasy Andriamatoa Motarson zay mihitsy no mba horesahana kely am'izao ry faniry de meraban'ireo mpisehatra rehetra ao anatin'ny arena kibony tany moa ankehitriny raha manao zao fandarana zao tamin'ny tapa-bolana tokoa no voatendry ny ministry ny arena kibony tany dia ny zavatra mitranga nandritra zay tapa-bolana zay ny zavatra nivoaka de note hoe azo aloha ny frais d'administration any amin'ny cadastre minier ho an'ireo olona na orinasa rehetra mbola ao anatin'izany fandoavana ara-dalàna ny frais d'administration minière izany zay alonona voaka ny fa ny zavatra mahagaga de zao tapa-bolana izy zay ny teo tena tsy de mihetsika miteny zay teto tamin'ny herinandro hoe mba manaova hoe conférence de presse valandresaka ho an'ny mpanao gazety ilazanao hoe inona fomba fahitanao ny zava-misy aiza ho aiza toerana misy ny sehetry ny arena kibony tany ankehitriny raha ny fahitanao azy herinandro aorinina ndraisanao ny fitantanana tsy nisy le izy de manontany teny ianao hoe fa mbola tsy tonga am'izany ara venga ministra de miresaka am'ireo mpandrara atao anatin'ny sehetry ny arena kibony tany ianao de mahita hoe ohatra ny mbola mieritreritra mametraka ny ekipany ange izy za de miteny aminareo amintsika rehetra mpisehitra ao anatin'ny arena kibony tany de ohatra ny somary miveravera le ministra tsy de araka zany ny tokony ho fiasa amin'ny sehatra hoe toe-karena anjakan'ny fifaninanana hoe libéralisme économique zany tsy ohatran'izany fa tokony ho aingana be fa zany fanendrena mpiara-miasa zany raha olona efa tao anatiny ianao miezaka hoe ampivoatra n'le izy tokony ho aingana mihitsy ianao manao an'izay mametraka ny ekipa mamory de mijery manontany an'ireo tale rehetra isa-paritra sy eo akaikinao hoe inona ny toedra raha misy am'izao fotoana zao tokony efa ho vita zany ange tapa-bolana tiariny de efa tokony milaza ianao hoe zao no zava-misy zao no eritreritra andehanana fa de zao tsy misy tsy fantatro rapitso sy raha afaka pitso angamba ianao nanao valandresaka moa zany de zay zany no eritreretinao fa mety fa ny zavatra tonga de olazaiko ianao aloha ny zavatra fantatro ary fantatry ny rehetra ministra teo alohanao nolazai ny président hoe tsy naomby nga ministra ny arena kibony tany ka dia natsahatra amin'ny asana izy inona moa zany le tsy naomby satria nanjaka le fandefasana tsokosoko ny volamena
raha ny zavatra nytranga le tena nyresana moa le 74 kilo tamy taona 73,5 kilo tamy taona tsy fantatra tsaiko 2020 iny fin 2020 fin 2020 30 fin 2020 miditra début 2021 dia nisy le tany Seychelles de nisy ny tao Comore fa ambonin'izay de nyteny hoe nisy efiny 150 ary ny zavatra nytranga de nasoron'ny président ianao olona tao anatin'ny anoro de hita eo zany le fomba fisainana hoentinao anamboatra io filière zay momba ny volamena io fa zao mantsy hoe atao ao amin'ny banque centrale ny volamena de mahatsara ny sandam-bolatsika amin'ny lafiny ray zay to mbola tsy le tena tadiavin'ny tsena raha olo le qualité-n'le izy eo ka zao le izy angery faniry ny volamena amidiny le mpitrandraka kosa aloha tsy mbola métal lazainy izy hoe métal rehefa 99,9% ny pureté zay izy vao métal zay vao le métal le fa mbola tadiavin'ny 99% fotsiny izy mbola minerai ohatr'zay ka zay raha ohatra misy miresaka an'izany fa za mieritreritra fa io ange efa natakena acide io de efa natsoniko io donc raha cuivre satria zay ny tena matetika miaraka aminy de raha cuivre de efa levon'ny acide zany fa mivadika ny couleurn'le acide mantsy mandevina an'le acide de zay vao hotofirina amin'ny afo epona mihitsy io de zay vao asina an'le poinçonnage hoe ty efa pur ty zay le process de hoe atao amin'ny banque centrale io de mahatsaratsara ny sandam-bola malagasy tsy mekanika be ohatr' zany izy io fa tsy de zay fa nisy olona anankiray économiste namako dida amin'ny fihetsoko azy moa zany raha tsy tadiditra tsony ny anarany fa dida mihitsy fahafantarako azy fa ny mitondra ny sandam-bola ny aktifan'le firenena no andrefesana an'izay ao anatin'ny aktiva le volamena raha mipetraka any amin'ny banque centrale fa na États-Unis arake tsy manana hoe vola dollara miparitaka eran-tany io de manana ny volamena tsy manana an'izany nge États-Unis tsy na Europa tsy manana an'ireny eo de hoe équivalent volamena sy euro tsy manana an'izany fa ny aktifan'le firenena le fanjakana fa tsy ny olotsotra zay no mamaritra an'io fa zao raha mametraka volamena ao anatin'ny banque centrale tsika de anisan'ny mitondra élément zany satria efa actif zany efa mba actif atsika koa zany fa ny zavatra nitranga nge saika ho ataon'ny ministra teo aloha io de zao hoe tsy le ministra moa zany fa izy tsy nampanao fa zao nanao appel d'offre aloha afourniturana volamena ny banque centrale de nisy société namaly anangona volamena zany de hivarotra any amin'ny banque centrale am'izay no mametra ny vidiny zay mifanaraka moa zany fa tsy hoe tikandro tsy tegna de rehefa vita zay dia mandohan'le vola ho am'le mpandrarano banque centrale de mijanona amin'ny banque centrale le izy de zay no mamaritra le marché am'izay fotoan'izay raha natao fa ny zavatra nitranga tsy nekeny ty fanjakana efa nisy société fito sa valo neken'ny banque centrale hoe anao an'io asy io selon le appel d'offre fa tsy neken'ny fanjakana de hatramin'izao tsy nisy toyiny ary fantatry ministra mihinina am'izao fotoan'izao zay zavatra mitranga zay de hita eo ny zavatra fanitsiana ho ataony fa raha miverina kely tapoka any amin'ny parenthèse ny tenen'ny ministre ny transport tamin'ny herinandro de zao izy ty nge resaka mafiany tena problème akatoko am'izay le parenthèse de eo le tiako atongavana satria vao vita le famindram-pahefana ny teny kely ministra fa tonga izy de nanao conférence de presse tout de suite après par rapport ny zavatra misy ao anatin'lay tontolon'ny transport zany indrindrandrindra moa zany le resaka anabakabaka eo zany le andrasan'ny tonton mota hoe tokony hiteny koa le ministry ny minina zany satria betsaka ny zavatra miandry azy faniry zao angely izy aloha ny zavatra mitranga ministra nge mitatana département ray administration publique any amin'ny firenena zavatra any'ny firenena ko manonona ny konkononao rereo fa manina
leadership zany a zarao amin'ny olona rehetra hoe zao ny zava-misy eto na ratsy io na tsara zay ny zava-misy aloha azananany etadamina ianao tsy epangan'le hoe ministra teo aloha tsy mahavo na ny tariny tsy nahavo fa taratarao ny zava-misy zay ngeny mahatonga nga ministra ny transport ngeny nahatonga azy satria le izy a resaka administration publique de manao izy hoe tsy mety le fitantanana eto zay aloha ny maika be a araka ny fiteniny fa mbola iverina kely am'izay tsika moa rehefa aveo dia tenitsika teto hoe nga ministra manaovy ianao conférence de presse mba lazao re inona marina atao anatin'ity setra ny arenakibony tany ity fa na ny any lakatra ny any an-dranondambo any Fort Dauphin zany a na ny any ambondro mife any an-tsiranana eritrereto am'izany Madagasikara tsy misy avaratra mihitsy age zany ao anatin'le fitrandrana safira daoly ny any amin'ny faritra Zahamena ny Ambatondrazaka niny aty atsimo atsinanana zany za tsy tantara koa ny aty avato mandro sy ny sisa mananjary sy manakara farafangana iny moa zany hoe mbola ho avy mbola andeha mbola ho velona tsara iny fa kikongo hoy kongo sianina zany angery tena misy oka ny antiako antanina tonton-mota itsika io ve tafiditra am'le firenena misy an'le tena ceinture d'or le etram-bolamena am'le lalana io ve mahatonga an'le Madagasikara manana an'izy io ary izy io zany a tafiditra anatin'le hoe ary zay ny tokony ho sain'le fanjakany efa nitondra zay hoe io ange tsy hoe loha rano tsy mety ritra fa mety ritra io hoe io tsy oetrany hoe rano de mandeha entina de miverina fa io tompoko rehefa trandrahana de ritra nefa rano io fa le fomba fantritrana azy ry tsy mazaka mare fofombola sy ry mpanao daola makota sy ry mafia de tena mandritra azy mihitsiny zay ma tena manitikitika kely azy zay razonao zaray izy ry faniry za tsy géologue fa rehefa mamiteny amiko par expérience manko ny tiako tongavanao zay ny tany mantsy ny sasan'ny orana sinao tendrombohitry reny sasan'le orana no le sivazy moa izy de zao krisa makany anaty rano mamonjy an'le aty amin'iva de krisa de ny volamena voasasa ao anatin'ny reny de mikorisa any anatin'ny rivière ny renirano na sakasaka kely reny ary de efa mitondry reny mitondra an'le volamena ho any anatin'le renirano le bebe de ny mavesatra moa araka ny fahafantarantsika rehetra azy a sarotra ny andehanan'ny zavatra mavesatra ikodidi aingana be de ho any an-dranomasina sarotra zany fa misatra be ny fandehana iny de zay le enjehan'ny mpanao volamena any am'ireny ohatran'ny hoe kion-drano reny izy a satria eo zany ohatran'ny hoe mikoinsa le volamena de am'ireny izy de misy moa manao hoe za no ny antony maro samihafa sy ny fahalalana maro samihafa na ny olona any ambanivohatra ary a ohatran'ny hoe tsy ndriny zavatra zany fa ohatran'ny misy ato de misy olona fantatro angery faniry tany amboripotsy tany akaikina amboripotsy anelanelana ambato finandrana sy anelanelany manja tena nandehanana hélicoptera ary tena lazaiko amin'ny faniry ny tranga tam'izany a fa ny 4 mita ao Tsirabe lasa ny asa tany tsy haiko tamin'ny taona akaikin'ny 7-20 angamby izy zay ny asa tany fa tena tonga de mahazo amin'ny grama maromaro mihitsy ary lisy anankiray ary a ny hitako zany a olona 4 mita ao Tsirabe nahazo volamena tany am'izany toran'izany de nanofa taxi brosy 404 basy anankiray izy de izy reriny eo aritra de niorakoraka raha amin'iny tanàna hoe miala any amin'ny andro vazy marapatonga any Tsirabe iny nandalo ao mora feno izy no hitako tena nahavo e ohatr' zany ny fanantenan'ny olona mahazo volamena eto Madagasikara fa itsika tsy ohatran'le hoe any Russie ohatran'ny hoe diamant misy amin'ny taonina ny Afrika Atsimo zay iteny eto Madagasikara hoe misy diamant sa tsy misy tsy manana an'izany réponse zany ary tsisy manana an'izany fa ny zavatra misy mantsy de zao raha mahita diamant anankiray ianao misy ve zany eto Madagasikara itenenao tsy misy io ara misy anankiray fa misy ny olona nefa amin'ny taonina de nenao firy zay le relativité n'le zavatra zany a ny any ka tsy hoe marina ny tenin'ny faniry hoe
tsy hoe tsy mety ritra kory volamena io fa mba tokony ampiasaina amy tokony ho izy ampandroso ty fireneny ty hotarianao za tena ny olona any ambany voatra any inge amy folo maraina midina any anaty rano faniry vo manomboka manivana de miala amy telo mahazo rodesi izy ny rodesi zany moa ohatrinona am'izao hitanao de fa ampiny azy ny zorony mavita ny de tsy mahavita hoe manangana zavatra tsaratsara kory izy lasa manintsika sakafo tsy misy fampianarana ho am'izany de lasa ohatr'izay de lasa mihita ka verina ty am'le ministre ny zay tena mahalala tsara nio raharaha io tena fantany io fa de ho hita eo fa hatram'izao izy tsy manao valandresaka ka inona mty tonga de ameko azy le zavatra tena manahirana eo amin'inona hoe ahoana ny fanondranana ny arenakibony tany am'izao tamin'ny fotoana nanaovana an'le hoe ny vehivavy misehatra eo amin'ny arenakibony tany na anambara ny deuxième vehivavy raha ohatra nareo manana problème nareo mpandrarah makanesany amiko hatram'ty ny androany tsy haiko efa bolana angamba tamin'ny oktobra izy iny tsy hita zay vaolana fa de mihitsoka eo ny raharaha ka de zao netomboan'izy io nga ministra ianao no mety mahita ny détail de eo am'le 900 gramme na safira 960 moa zany le natao hoe tsy ara-dalàna nefa ny taratasy ara-dalàna de coince gadraina le piasa nanao ny ara-dalàna procédure na raha anaraky ny tokony ho izy ny exportation araky ny tokony ho izy eo no micoince lizy aman'zay ianao voalohany indrindra de zao nakaiza le 960 gramme tsy maintsy zay ny verina amanan'io ho avoaka le piasa satria le piasa tsy diso eo anatrehan'ny lalàna fa nakaiza le vola iza ny tompona andraikitra am'le izy olana be zay ray zay nisy ko vato nalain'ny police 2000 sy ny iraka tany fianaratsoa toromalinina amy kilao maromaro ary tena nisany tsara io toromalinina rubelita nandeha tam'zany nalaina tam'zany noentina niakatra tia Tananarivo nakaiza koa io ao anatin'ny passationao ve fa tokony ho ambaranao zany rehetrarehetra zany rehefa manao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ianao fa ny zavatra zao mantsy andriamato ministra fantatrao indrindra fa zao ato anatin'ny arenakibony tany no sehatra ialana tsiny amy besiny maro be mpandainga sy be mpisoloky indrindra ka raha ny any etapony mihitsy ny manao an'izay ohatra ny mba mampalahelo ihany le zavatra fa tsy tokony isy mihitsy zany tsy mahasoa zany ho an'le paka sy le iraka satria tsy kombakomba zany ka de zao zay aloha no tonga de hoetiko eo aminao satria zay ny tena blocage-n'io exportation io ny zavatra mitranga tamin'ny fotoanandro bois de rose natao anaty conteneur fa nylazaina hoe ilmenita tamin'ny tatyariana 2009 zany transition zay de mandeha eo amin'ny scanner eo Thomasina eo amin'ny port tsy mahita ninina any anaty sambo efa any ambony ranomasina efa lavitra be le izy vo hoe bois de rose reo satria novaina ny connaissement sy ny taratasy rehetra mahakasika an'le izy ary ny deuxième raha na contrôle le hoe aiza moa zany le fitrandrahana ilmenita ty avaratra Thomasina rehefa nahita de gaga hoe ahoana arany hoe fitrandrahana ilmenita tsy misy spirale le machine mampisaraka ny ilmenita sy ny anina de hoe ary ahoana arany tsy misy ay le izy zany rofin-dralahy le fasika ny rofiny de hoentina eny ananina de ariny any de slombois de rose ohatra zany ka zay nanaovako hoe betsaka ny tsy fahamarinana ato anatin'ity de everina ianao nga ministra fa mba hitondra fiovana eo amin'ny fisainana sy eo amin'ny fomba fanao am'ty resaka renakibony tany ty na ahoana tsy maintsy hovahana io resaka exportation io de ninina zavatra hitranga eo andriamato ministra de tsy maintsy atao hovahana io fa aza matahotra ianao hoe zao mety hifandona amin'ny mafia ianao mantsy zay iny ary nanatsidika resaka fitaterana ianao teo tontolony resaka transport ndresaka an'le hoe nanao conférence de presse ministre de nanapototra zavatra ohatran'izao de zay mba irarainao koa satria zay ao anatin'le resaka transparence zay anatin'le administration publique zay tokony fantatry ny vahoaka zany
indrindra koa le vision zany lay hoe hitantanany le ministra n'le départementa zany satria be loatra le fahalovana fahampotehana le tsy fahaiza mitantana tsy fahaiza mitondra ho an'ny eto Madagasikara zay manitikitika raha vao miresaka amin'le tontolon'ny fitaterana zany zao de tonga de akoatry ny antanety akoatry ny an-dranomasina de hoe io andala fahampotehana ny ASM akoatran'izay ihany koa misy tsy milamina amin'ny tontolo ny fitaterana ny entana miala eo anivon'ny seranam-piaramanidina mivezivezy makany ampitan-dranomasina sy ny resaka fiarovana sûreté zany rehetrarehetra zany mba tsara ihany hitondrantsika lafim-panazavana sy fanadihadiana tontomota ka iny moa le efa nytenen'ny ngia ministra tamin'ny herin'ny rapitso izy ny nanao conférence de presse amin'le clerinos de zao maika mihitsy ozy ary tena maika tokoa iny fa raha vao tsy voatandriny iny ny traitement ny bagage sy ny olona à l'arrivée au départ ny tsy mazava de lasa tafiditra any anatin'ny zavatra classification ny hoe blacklist i Madagasikara iny maika ka iny efa hitany iny herinandro taorianany nanendrena azy izy de efa namoakany iny ny zavatra tiako lazaina nefa eto raha araka ny feo heniko ngia Andriamato ministra de zao to efa ministra ny transport ihany ianao teo aloha teo nandritra ny tetezamita zao ianao zany moa tafaverina akehitriny ianao de nyteneniny ngia Ratsirahonana hoe olona avy amin'ny avy io ary de tena ohatran'izay koa le ministre minina zay koa ary ministera tantana izy ireo te ametraka mihitsy mifahaiza mitantana ametraka tena tantalana ary ho lavitro ny kolokolo ohatr'izay manko le fomba fitenena azy reo manko le zavatra telo le mba apetraky ny avy zany le bonne gouvernance l'état de droit sy le hoe lutte am'le resaka anticorruption zany de asangambany zay ve mampiazakazaka andrareo ka zay mihitsy mampatsiahy fotsiny fa ny zavatra tena mitranga angery faniry aloha de zao amina alahelo ange ny tenenana an'izao zavatra zao tamy 2009 2008 zany na nambola ny ery Madagasikara na nanaroplanina maromaro ny ery Madagasikara de nolazainy olona rehefa nitondra izy fa be trosany ery Madagasikara eo de efa tsy marina ny zavatra filaza de ny ezana ho amidy le force one tsy ilaina moa zany ka ny olona rehefa tsy mahay miasa tsara izy de tsy mila n'zany hoe mila miasa aingana sy misy mila miasa mafy zay ny ilana an'le force one tsy nampandeha an'le force one hoe hoentiny hiasa tsy ilainy zany satria izy olona hafahafa ny fiasany de namidy le force one de zatra n'izay de namidy daholo reto boinina lasa ny ATR lasa ny toinina tsy nisy tsony ny zavatra mitranga kay tena efa noeritreretiny zareo reto mpitondro reto ho piteny ery Madagasikara zao moa izy efa mamoaka le hoe Madagascar Airlines ka ny zavatra tena tiako resahana fanontaniana apetrako amin'ngia ministra ny fitanterana de zao izy ny teny hoe tsy maintsy nanaovana ny resahana sy namana ny olana mitranga eo am'le traitemana fikirakirana ny mpandeha sy ny entana tonga tsy maintsy nanaovana an'izany ho maika satria tena ataon'ny olona fitadiavam-bola io lafiny anankiray io eo amin'ny fikirakirana ny mpandeha amin'ny fiaramanidina de inona moa ty izy teo ny teny mihitsy izy tamin'izay fotoan'izay hoe resaka mafia fotsiny be deaibe ao anatin'le izy araba soa araba tsara ianao ministra tokoa no ny teny an'izay de faly tena anao zavatra ity ministra ity ary ny sasany ara moa de ny teny mihitsy tena hoe ohatra ny tena anao mazinga ministra zany fa zany fanontaniana apetraka eto de zao raha le fisainana nanomboka tamy 2009 de ohatrany hoe ny amotika ny ery Madagasikara ny tanjona fa ho amidy daholo nakaiza mivola ho amidy daholo na ny roplanina zao moa zany andeha le fivarotana le trano etsy amin'ny lapan'ny tanàna andeha ny fivarotana an'le trano eo Ambatomena andeha ny fivarotana an'le trano eto an'le misy ny
service médical ny Herma de atao kaiky ny Lyonnais. Zany rehetrarehetra zany anefa de fantatra ho tsara Andriamato minisitra fa ny fivarotana ny rehetrarehetra reny a de le patrimoine ery Madagasikara tena termination no ozy ny anglisy a mise à mort ny ery Madagasikara zay olona zay compagnie na anambola tamy 2008 de ny vononareo enao a efa tao anatin'le sehatra efa ministra ianao tam'izany mikirakirany zany fivarotana roplanina sy aniny zany tao anatin' zany ianao raha tsy tao anatiny moa zany ianao a fa nandimby ianao no tena nanao an'lizy a dia mba ambarao ny marina araky ny fanaoanao a manao conférence de presse an'ny firenena ny zavatra tantaninao a de ambarao amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra marina mitranga fa aza konkononina anao samy rery hoe any reny ianao namoaka hoe mafia mihitsy no mitantana an'le ao amin'ny miezaka mitantana ny ADEMA sy ny ACM sy ny sisa misy olona ka zay zavatra mitranga eto amin'ny firenena nge hatram'izay Andriamato minisitra de zao hoe atao zay fomba anaovana posy fidiram-bola ny firenena malagasy knampy sa hoe zana privatisena ho alaina ny volany aminy a de sy ny sisa PDB ezana ho raisina ny tanana avokoa zany rehetrarehetra zany io moa zany ny Hermady eo zay ka zao enao ve zany a no amarana ny famonona ny ery Madagasikara ty sa enao kosa no amelona azy fa raha araka ny filazan'Andriamato Ratsirahonana hoe tena ianareo a de tokony hijoro tsara am'le hoe miady amin'ny kolikoly a fitantanana manara-penitra ary dia miady am'izay tsy fahamarinana rehetra de tokony amelona indray a an'le ery Madagasikara ianao fa ery Madagasikara mifantatry ny olona fa ty anarana style Madagasikara Airlines ty ange resaka be fotsiny io fa le roplanina rehetra namidina tao aiza nakao amin'ny trésor ve mivola lazainareo fa nandoavana nitrosany ery Madagasikara nge tsy nisy an'izany anina BDB zany tamin'ny fotoan'androny tamin'ny Lufthansa Consulting nitondra azy tsy marina mihitsy zany fa de zao nareo moa ao anatin'le hoe reo olona reo mahay communication de alefa communication mafy be lizy de ohatrany hoe tena borona ka io ery Madagasikara io fa tsy zany de huit eo de miandry zay valo teninao fa za mino raha araky ny fahaiza miasana sehonao aloha de tsy oely ianao de anao conférence de presse mahakasika ny sehatra fitaterana na ny transport terrestre na ny transport maritime na ny transport aérien fa ny transport maritime moa le oasony rano voniko nge ohatrany kitoto Andriamato minisitra fa niany tany Kif tany Ambanja mantsy a mba tafiditra tao anatin'le projet NPIC dia mboatrany hoe nisy fanatsarana fa tsy araky ny eritrereto tany fitondrana tamin'ny président Ravalomanana ho atao natao taty am'le fanatsarana zay aloha de lazaiko fa zavatra kitotokely zay no natao na teny anosy be na taty Kif ka dia ambara aminao zany Andriamato minisitra de miandry fanambaranao am'le mahakasika an'izany toedra raha rehetra zany satria inona moa izy teo ilain'ny vahoaka mahafantatra hoe nakaizany fananana aktifa ny firenena nge zany ahoana moa ny tsikorisy io vola io tsy misy tapoka ny aktifanaoko société d'état anao borina jero tsisy roplanina ny mampimenimena nyrehetra koa tontomota akoatran'izay hoe fikarakarana ny entana ny bagazy toatra misy vola efa miala amin'io ny resaka sarandalana ny tsy fahafahan'ny kompania mitsofoka eto Madagasikara manao ny asa indrindrindrindra fezivezeny makany la Frantsa de teanao an'izany te hitrandraka an'izany ny Austral ny Mauritius ny Ethiopia Airlines Kenya Airways marobe fa tsy afaka mivelatra am'izay sehatra zay de lasa misy manjaka tokana tsy fantatra ve misy zay ve le endriky le mafia satria misy kilalaom-bola vaventy be tao anatiny ka mahatonga an'le hoe 30 millions 35 millions 40 millions de FMG lasa frais fotsiny io nampimenimena ny malagasy sy ireo vahiny mivezivezy makaty Madagasikara hoe sandaina 700 € ny fivezivezena makainy La Réunion tonga eto Antananarivo
aha ny maketsy na ny eto anatiny arange misy 800 000 ariary vezivezy amina faritra ihany tena teo aloha teo tsy hotononiko le toerana fa efa nandoha anjany zay tompoko 3 millions de FMG frais amina eto Antananarivo makany amin'ny faritra misy 2 millions 5 rehefa mba latsa-datsaka izy de mba mahita 1 800 000 francs zany hoe ny antsika zany ny lafo indrindra ny sarandalana amin'ny fitaterana anabakabaka nefa tsika miantso ny promotion na resaka tourisme ny fomba fikarakarana ihany koa sy ny fahelana ao anaty fiaramanidina de zany koa mola problème zany indrindra ty resaka Covid-19 ty ny am'le hoe tsy maintsy mpe 25 € anaovana fitiliana de makany amin'ny manao mise en quarantaine na 48 heures akoatriny hoe rehefa andeha koa dia misy fitiliana atao andoavana 100 000 ariary tonga amin'ny seranam-piaramanidina zany de ny olona zany raha ohatra izy zany ka hoe 15 jours izy tonga eto Madagasikara de manoloana andreo zavatra rehetrarehetra reo raha negatif na miandry sy sisa de otriny tonga ety Madagasikara izy dia hitily fotsiny izy misy tsisy le Covid-19 akoatran'izay lany vola mivezivezena de zara raha misy 5 jours izy manao an'le resaka fotsiny tourisme eto Madagasikara de nefa tsy avy-tany iny sy mba le calendrier an'le mpizahatany miditra eto Madagasikara tonton mota am'izay fotoan'izay de rehefa sy mba le calendrier mazava be zany betabe ny manque gagné vola tokony hiditra le volan'le fizahantany anie rehefa mialo hivato izy de mahazo ny taxi raha tsy mahazo ny taxi zany le efa professionnel de efa mandeha am'le navette tonga any am'le agence de voyage izy efa misy hôtel mahazo ihany koa le vola tonga de mihodina avy hatrany le vola le mpizahatany akoatriny hoe misy zavatra vidiny eny amin'ny lalana rehetra eny ny restaurant mandeha izy miala amina toerana anankiray izy makany amin'ny site anankiray izy efa misy vola tonga de mihodina avy hatrany koa any zany hoe mitondra sandam-bola vahiny reny olo reny zay atakala eto Madagasikara miasa amina sehatra rehetrarehetra zany de zay le tsy voadiniky le fitondram-panjakana zany amin'ny akapobeany de lasa potika le fiarikarena de io moa zany tsika mijery an'izy hoe ahoana raha ny tena mazy anarena le ministra an'ity fa ny évaluation tsy mihoatra ny ambolana ihany tsy fantatsika hoe anao mazy ve sa tsy anao mazy araka le teninao zay fa ataoko parenthèse daholo zany resaka zany ka zao ry faniry miverina am'le teno ny filoham-pirenena tany Mananjary sa Manakara hoe tokony tsy isy fitiavan-tena Manakary Manakara kabariny tsy fantatro alefanao an'ny mpanohatra ve zany sa ho anazy ho an'ny ekipany fa zao nge ny ekipany efa miteny hoe resaka mafia be de be am'le transport le mafia io réseau io afa mafia zany tsy olona ray mavita zay misy tena enjana be ny organisation zany ministra no nitenen'izay itsika mahafantatra ny fanambarana fa hosokafana ny frontière amin'ny Madagasikara ary zay le tadiaviny rehetra zay tsy mino amin'ny faniry fa ny frontière amin'ny Madagasikara de mijanona hoe eo Anosy be sy eo Avato tsy fantatro même Sainte-Marie eno ka tsy fantatro hoe ka izany ny famaritana an'ity frontière ankehitriny fa na Tomasina na Mahazengana tsy fantatro hoe sisy tany rehetra zany de zay fa misy antony tonga de mazava amin'ny olona rehetra hoe fa maninona ireo ihany no sokafana sasany ve tsy mety mandoa ekolazy zay le fanontaniana fa maninona ny tsy avela ianao le izy ange zao hoe tsika miaina ao anatin'ny sehatra ny fifaninanana zay no mahatonga mipirimba midina rehefa mifaninana ny compagnie minière tsy compagnie minière fa ny compagnie aérienne mifaninana de midina ny prix fa zao tsy avelanao fa ny ray sy ny roa ihany no avelanao hiasa zay le tafajanona ry ambony be ary le mahazo manao an'izay vidiny anaovana ohatrany le manao vanilla ihany io hoe bodely zala le filière angeza be anankiray mahafatifaty sy tena mahafinaritra de izy ihany mampiasa vola ao de ny rehetra mibosy rehetra efa mpanao an'izy tsy avelany ianao de lasa menjera le prix an'le vanilla lasa ohatr'izay foana eto Madagasikara nefa ny filoham-pirenena miteny hoe aoka tsy isy tsony ny fitiavan-tena fa ny mafia iteto moa zay zany efa volana maromaro zay efa nanao ko zany Aostria ny fomba ny tenenana an'izay fa zay mihitsy le mafia zay ko zany Aostria zay ary fantatra
fa ny zavatra fidiram-bola manjaka eto amin'ity fireneny ity zany angena eo amin'inony hoe misy fidiram-bola ao a de atao zay ifehezana an'io ho any amin'ny mafia koa de ohatr'izay de eto amin'ny transport a anisan'ny sehatra lehibe fidiram-bola io a de natao zany eo amin'ny transport terrestre moa zany eo ny hoe transport ferroviaire de efa nezahany mafia koa io ifehezana dio io coince io transport pétrolier terrestre zany a ezahany mafia fehezina io dio vidy tsolotany $30 nyany io ny prix antsika $100 io ny prix ny antsika efa mandeha amin'ny tsy normal tsony zao zo efa mikrisa midina vidina pétrole fa tsy ampitahotra eo ndray reto hoe zao efa midina izy zao a vao milamina vao ny resaka kely fotsiny Ukraine sy Russie de efa midina manomboka mikrisa midina le vidina solotany ka zay a le zavatra mitranga eto amin'ity fireneny tsika ity a de zao le tsy fahamarinana ny BDB ka de za mba mahampirisika anjara-tsirahonana iborosy tsara ny reto tsy hoe sovaly akory nareo mba hanosika tsara ny reto ministra ny tendreny reto a ijoro tsara andravany io asan'ny mafia io fa rehefa mba zay ny vitany a mba nahavita izy aloha teo amin'ny firenena fa mba tiako resahana ihany le niteneninao teo ry faniry kasika an'le connexion kasika an'le resaka fifandraisana zany ministre ny poste za aloha hatramin'ny idiran'izy io teo tamin'ny septambra ministre ny poste sy ny fifandraisan-davitra tsy hitako zay nataon'io fa ohatrany tsy misy io resaka arakajy mirindra koa le eny efa ohatrany tsy misy io a ny connexion ara moa zany zao ny anaovana ny MBS fa zao nisy compagnie téléphonique niditra nge teto le hoe bip tsy namena interconnexion izy io nefa niditra ara-dalàna de tsy nomena interconnexion tsy haiko manao blocage ve ny telema zay moa no heverin'ny telema fa intereny de nataony fa le ministre zany maninona ny tsy namaly an'izy maninona ny tsy namahany zany olona zany fa de nipetraka nitazapotsiny de hatram'izao a le bip tsy nahazo interconnexion mihitsy zao a ny MBS no tsy ampidirina ao anatin'ny diffusion par satellite noho ny hoe tsy haiko moa zany ny MBS kosa angamba ty tena ry faniry zay ny mahatonga amin'ny président iteny hoe anina de tsy atao anatin'le connexion satellitaire le télé sy ny radio MBS zany anjaran'le ministre ny poste sy ny fifandraisana ka izao ny anaran'izy ty le hoe kajy mirindra arakajy mirindra inona tsy zao ange tena marina ange ry faniry tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ny prof teny amin'ny matematika ange no nataony tao anatiny io e mitarika an'io e prof hatram'izao ry zalahy mbola prof eny Ankatso amin'ny département matematika zany ange niarany asa tamin'ny président Ravalomanana tao anatin'io poste sy ny eniny tiky moa no nanaovana nataony anarana tam'izany ary enjana be reny zany anisan'ny malagasy sangany am'izany matematika zany nahazo tompon-dakaira tamintsika professeur Samy de mathématicien izy ka zay ka izao ity ministre eto ty a raha sorona ary io ry président ny république tsy misy fahatiatoka ho an'ny firenena fa io mijanona eo ny fahatiatoka ho an'ny firenena tsy misy fivoarana mihitsy ataony makasy ny radio tsotra mandeha pile sy ny etsetra raha mihaino radio ray ianao mandeha le radio tonga de voahitsaka ho azy ny gestion'le plage mihitsy zany tsy mandeha am'izay lohanany fa akaiky kely loatra ny elanelan'le fréquence de lasa mifanitsaka zany rehetrarehetra mbola anjaran'io ministre io no mamahany zany fa tsy nanao an'izany hatramin'ny natongavany teo tsy nanao mihaino an'izany 88.6 zany ianao radio fahazavana fa mandeha io de tonga de misy hirahira be inona moa ty tsapika sy ny etsetra salegy zany ny hira mandeha tapoko eo anatin'le izy tsy mandeha zany de ohatra zany ary tsy horery fa na ny radio ny MBS ny any voahitsaka hoa ka zay tsy mety zany ka zao mba tenenina ihany io mandra-pialany aloha zany fa efa hitako io fa tsy mahomby io ry président de efa tokony ho akisaka kely io fa tsy ao amin'izy tsony
ia nandroso resaka kely anao mikasika an'le hoe fampiresaka Ukraine sy Russie aloha mba miresaka zavatra kely resam-pirenena kely ihany tsika tontomota satria misy vaovao ohatrany somary mila enona tsara ihany ankoatran'le hoe mandeha be le ady fa tsy mety tafiditra ao Kiev moa zany le Rosiana raha tetika ady len'le Ukrainiana fa len'le Rosiana koa laloviny eo le baolina vaovao farany tontomota ary aloha mahakasika an'izay tsara mba resadresantsika ihany ay hoe ny resaka tany Turquie moa zany ny Rosiana sy ny Ukrainiana de ohatran'ny misy fenêtre ve zany fomba filaza azy sa misy ouverture mety hoe atongavana amin'ny fifanarahana eo amin'ny Rosiana sy ny Ukrainiana ny olona rehetra moa zany de ohatran'ny hoe mailo eo mpandraisana an'le vaovao satria ny Rosiana mihitsy ny manambara an'le vaovao hoe hostomina ny apahana miaramila any amin'ny ilany avaratra sy amin'iny faritra avaratra Ukraine iny de zao ny expert anankiray nefa no miteny hoe zao ange ozy ny fijeriko an'le nataon'ny Poutine satria teo alohaloha teo de zao i Poutine ohatran'ny hoe manao menace hiditra ny Kiev tady envahir ny Kiev de zao nataony menace fotsiny iny fa en fait tsy nieritreritra hiditra ao mihitsy izy raha mifilazan'le expert anankiray fa Mariupol tena mipotehany tamin'ny bombardement 95% potika Mariupol de Donetsk sy Luhansk zay manakaikikaiky amin'ny mer Noire reny ny tena noho izany ho fehezina ka tonga eo amin'izay tonga mitanjony iriny izy ozy ny fitenenan'ny ankizy dia milaza izy hoe ao raha fa hoahenanay ny miaramilanay izy tsy hiditra ao Kiev mihitsy de fa ny tena mampalahelo amin'le izy ange ny ady angery faniry na ahoana mampalahelo foana satria misy ain'olona foy misy ny fananana potika fa zao ny Union Européenne sy ny Amerikana miezaka mandefa fitaovam-piadiana manampy an'ny Ukraine ny Ukrainiana ange maty foana tsy mitondra maty foana izy zay le mampalahelo de ka zao tsy misy le hoe iza ny mahazo anina iza ny diso iza ny marina zavatra efa tantara efa ela be ny eno tantara tamin'io tafaverina hatrany expert frantsay no miteny tafaverina hatrany amin'ny tantara Catherine de Russie izy hoe ny état russe de ny fanakaikikaiky amin'le sovietika tamin'izany ny empire russe de lasa ohatr'izay ka hatrany ananina le izy ka zao le izy de tenenina fotsiny hoe tsy rehefa misy ady zany tsy maintsy miverina miresaka foana mbola latabatra tsy maintsy zay foana de zao zareo Rusiana mihevitra fa nahavita miezaka ifehan'le Donetsk sy Luhansk izy akaiky mer Noire zay ny tena tiany atongavana dia manomboka misintona an'le miaramilany amin'izay izy de engany ka mbo tanteraka ny zavatra nambara hoe de isitona hitsahatra amin'izay ny ady efa manomboka midina ny vidin'ny pétrole vao mandeha le annonce de ny Wall Street na ny bourse any États-Unis efa manomboka mireazira ary matoa zany mire ny expert mihitsy efa manao hoe ikisakisaka amin'izay fa samy mahafantatra hoe tonga mitanjony iriny ny sovietika fa tsy voninahitra zany na ahoana ho an'ny zareo mpitondra Rusiana ange tsy mety zany fa de verina kely atao amin'ny resaka knaps tsika farapara ny fanira zay indrindra amarana azy misy tsika sady mitokelo resaka knaps de mamarina PPN totomonta mba afana mandray ny hafa inona moa ny zavatra eno zany tamin'ny resaka tany amin'ny réseaux sociaux hoe ny knaps dia nanao fifindramam-bola natao nampindram-bola ny commune urbaine Antananarivo nanao fifindramam-bola tamin'ny knaps 11 milliards ariary de nyteneniny conseiller municipal moa zany hoe mbola tsy hita tany amin'ity izy ty mpanao parking izy parka ange le 11 milliards sy ny ohatrohatran'izay fa ny tena tiako atongavana miezaka mahafantatra mantsy ny saina hoe inona raha mahatonga nyity resaka hafahafa rehetrarehetra ity de zao rehefa nyresaka tamin'iny fa maninona manao an'izany maninona ry zareo no mamorona ny SMGD
misy fisainana ohatrohatran'izao mantsy mitranga eran-tany ry vahoaka malagasy hoe aloha privatisena ny fanjakana fa maninona no tonga am'izay le eritreritra de satria zao ny fonctionnaire raha miditra am' valo ny théorie am' folo izy vao tonga de miala izy am' telo de hoe tsy efficace raha mbola reo fonctionnaire reo ny eo fa aloha ho privatisena fa rehefa privé no mitantana miditra am' valo de am' valo latsaka dimy efa miditra dôly de am' valo efa manomboka miasa hoe efficace zany de miala le privé de zay de miala am' dimy de zay no mahatonga an'le hoe manao privatisation mbola tsisy nanomboka aloha io raha mifahafantarako raha misy firenena anankiray nanomboka an'izay fa efficace tokoa l izy zany hoe reo mpiasa teo aloha omena ny zoany rehetra izy de asaina mitady asa fa zay mahay nraisindreo société manao société privé manoy an'le asa ka le fahafantarako an'le SMGD fa ity moa ny olona tsy de manahoana loatra koa no mieritreritra an'le izy de diso daholo ao anatin'le eritreritra le izy ry faniry de mieritreritra angamby izy hoe ho privatisena ny commune ny impact social zany privatisation-ny gestion communale zany misy maromaro mihitsy izy misy maromaro mihitsy izy ny andraikitry ny commune maromaro mihitsy no nalefa nyle SMGD zay angely hoe privatisé tsy latsaky ny enina izy ao zao ny tena zavatra zay nanaovako hoe mba miezaka hoe mahazo comprendre n'le zavatra mitranga ny tena de mandinika alizy fa zao nanangana ny SMGD izy de nalai ny 40% ny recette fa ny 60% no an'ny commune za de miteny aminareo conseiller municipal izay le atao hoe extorsion de fonds 40-30% 40-60 40-60 eny na 30-70 tsy zao extorsion de fonds ny zavatra mitranga satria maninona atante 0 zao androany 30 mars 2022 zao no miteny tsy mbola nanao amélioration an'le gestion io SMGD io vola nefa efa mikipily makany aminy zany hoe raha mbola eritreritra hoe anomboka zany am' 2 volana tsy zay fa efa nanomboka izy or augmentation de taxe ny resahako so mantsy izy rehefa aveo de zao hoakariny le vidina parking hoakariny tikihana tsena hoakariny IFPB impôt foncier sur les propriétés bâties dia ilaza izy fa nisy amélioration na gestion nataon'ny SMGD fa io fa nitombony recette c'est faux raha am'ty androandroany o tante 0 raisitsika ty tsy nanao amélioration izy hoe nahita fomba hafa apakatra n'io recette io extorsion de fonds tena qualifié ny zavatra mitranga ary zao mifahafantarako an'le commune nge de zao hoe raha ny commune urbaine Antananarivo ny préfet de police no manaraka ny légalité marina fa tsy ho vitany zany izy ko mora satria izy manao contrôle de légalité ny commune préfet de police ty ange zany resaka extorsion de fonds zany ange ry faniry tena pensée économique financière mihitsy zany fa tsy ny ao nefa ny préfet de police colonel général administrateur civil sady administrateur civil tena ao anatin'le tokony mahavita azy zany izy sady en plus mbola afaka miantso personne ressource izy hoe aty amin'ny inspection ny finance sy ny etsetra manazava an'izay extorsion de fonds zay fa pensée économique mihitsy zay fa tsy le hoe fe hoe ty na villery fa de zao tena extorsion de fonds nataon'ny maire Antananarivo nanome an'le 40% ny vola miditra 30% zay nitako anatin'le clause zay zany ka zao raha ny mpiasan'ny commune angeny nanao an'io fa nga misy tsy misy 5% tsisy miala enao tsy nanao raha nanao amélioration nge ty ka tena fatratra hoe tena mba aingana kosa zany privatisation na gestion zany fa io fa tena mitondra fahasoavana fa ity sady le impact
mbola tsy natao akory ny fifampirarahana am'reto mpiasany commune misy ange zany n'olona tsy misy very asy eo e satria efa lasa manao doublon am'le SMGD le piasa hatramin'ny licence na taxi ny rehetrarehetra lasa daholo zay fidiram-bola matanjatanjaka zay misy ato ambonin'ny tany eo amin'ny commune io ny raisiny ty SMGD sans apporter une amélioration effective dans leur perception des recettes tena tsy mandeha am'izay loniny fa zao ory inga président mba miteny any zay hitako fa tsy mahomby ty inga mery ty lalana tsy manao tsy mandeha arak'izay izy dia ny fitantanana ny commune renorakoraka tamin'ny latsinainy reny efa ohatry reny hitatra ohatry ny simamisiko io monsieur le président raha ohatra any olona tsy mahomby no avelana foana hoe anjaka ny fitiavatena fitiavatena ne zany fitiavatena mihitsy administrateur eo le maire de le mpitantana an'le orinasa koa efa mandeha ny adefitra hoe olona akaiky azy daholo zao nge zany zao misy népotisme sy ny favoritisme mifangaro ny conflit d'intérêt le SMGD very faniry société anonyme sa responsabilité limitée ohatrany société anonyme izy io société anonyme raha vao société anonyme par définition de misy olona mbola tsy fantatra zany associé ao anatin'le société de ny représentant reny no mamaritra le conseil d'administration zany hoe solo-tenan'ireo associé dizavy ara le associé ao ny fantatra aloha zany fa ny société anonyme nge par définition de misy olona tsy fantatra société anonyme zay ny ato misy olona tsy fantatra associé ao anatin'le izy ka izy avy zany eny ny olona fantatra aloha zany sa zao ireo membre ny CA reo mireprésenter associé ao anatin'le SMGD reo ka zao le volany indramina 11 milliards tany amin'ny CNAPS firy kosa narotsaky reo société associé firy narotsaky le associé sao tsy nisy afa-tsy le 11 milliards de zarazaraina zany inge le mbola extorsion de fonds faniry fa tsy izy mihitsy zany tsy le olona zany tsy nitondra ariary tonga de lasa CA ary le izy raha ny eniko faniry engany mba hodiso ty de ohatrany hoe mandray salaire le CA tsy isy CA mandray salaire zany jeton de présence azonao atao 2 millions io isaky ny misy fivorina na or fa tsy misy mandray hoe karama de mbolo karamaina indray fa tena alatra be vavy zany raha ohatra ka izany engane ka tso zany fa de zay zay ny tena mba tiana horesahana eo anatin'le izy fa mampalahelo avereno amin'ny tokony ho izy fa mbola kozany Austria io ry tsy afaka mihitsy iny le notre cause iny tsy afaka mihitsy iny gamba zay mihitsy ny natonga amin'ny président iteny hoe le izy ok zay ny fitiavatena fa tena fitiavatena qualifié goavana be ty zavatra ty fa dia zay ny zavatra tsy maintsy nambara noentina eto anatreny mpiaino sy ny pijery mpiaino sy ny pijery sady amarantsika tontomota am'izay teninao faraparana ngamba dia na izany ara mitranga eto amin'ny firenena de mino fa na de sahiran-tsaina ry isika vahoaka malagasy manaraka ny zavatra hafahafa eto amin'ity fireneny ity dia mba mitondram-bavaka an'ity fireneny ity ihany tsika mba tsy hokivona hoketraka fa de ho velona mandrakariva ny fanantenana re tompoko fa hitoetra eto ihany ny marina fa ny tiako resahana tsy arotro ty ry faniry na eno tamin'ny réseaux sociaux tena lazaiko mihitsy hoe tamin'ny faniry soa teny hoe raha makaty andafy angereo de zao ny zavatra mitranga zao ny zavatra mba efa fantatro zany fa ny zavatra nitranga tany Afrique de l'Ouest ange ny zanaka fianakaviana président ny vidy fananana be de be tany Europe rehefa nitoriana le izy tany Europe vo saisie daholo le fananana de naverina am'le firenena ka zay angamba tsy tokony ho tantaraina loatra rery i faniry soa fa mba aloha izy iverina any ihany na ao amin'Union européenne ao fa efa fantatra ny procédure zany ianao mahay an'izany za tsy mahay an'izany de aloha izy ho avy fa tsy maninona rehefa dia ho raisitsika reo dia mirary soa sy fanambinana mandrakariva
ho an'ny vahoaka malagasy ary de manao veloma anareo rehetra zay nanaraka izao fandaharana izao ny tenanay a fa de ho avy eo a ny namana député Mamrabenrina raha tsy diso eny ary misaotra anao andre matorakotondrina motarson alleloia niaraka tamintsika tamin'izay fanazavana raha teknika maromaro zay sy fanadidina netiny tamintsika zay tena mila rahatsika maso akaika iny resaka commune urbaine Antananarivo ny volany knapo sany SMGD sy ny rehetrarehetra reny tena raharaha be tena enjana be reny a ny tontolo ny fitaterana mafy a ny zavatra andrasanao minina sy ny sisa itsitretondray rina raha be mananjara de hitondra ny fanadiadiana zay fanomaniny sy ny vaovao samihafa amin'ny mampanao gazety mandendeha azy a efa nanomana ihany koa rina dia iveriny indray ny tena rehefa aveo a ny fandaminana moa zany efa nambarany rina teo ho anty alarbity zany de député Mamrabenrina niaraka amintsika de mintsika fa efa vonombonina ao ambadika ihany koa député Mamirabenrina zay a am'izay fandaminany rehetrarehetra zay a dia izay zany no andrindratsika sy ho alamina rehefa aveo zany mino isika fa ny zavatra ambarany rina ty a dia tena ho voarainy rehetrarehetra mihitsy satria fikarohana sy fandalinana nahazona nitondra ty adevitra teo eto amintsika fa de ndaondray ara rina etondray ara nondraraha eny ary misaotra ny faniry nitondra zay famakapakan'zay niaraka tamin'ny mpisehatra teto toy ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS radio Mada araka ny fanambara teo zany a dia eto sika de resaka kely indray aloha resaka fahasalamana satria ohatran'ny varimbarintsika tato anatin'ny volana vitsivitsy zay varimbarina kanefa ilay Covid mbola eo ihany le Covid tompoko mbola mamono ihany ary le Covid dia mbola tsy vita akory izy io fa mbola miaina miaraka amintsika akoatran'izay tsy hitany ambadimbadika any zany dia tsy maintsy resahana ny zava-misy marina aloha fa hoe raha tato anatin'ny andro vitsivitsy zany a de hoe nisy fidinany a sy ny sisa ny tratran'izy io raha hoe nitaremarika fa raha ny hoe resaka tena zava-misy marina manerana ny Madagasikara de mbola miaina miaraka amin'izany virus ny Covid zany isika amin'izao fotoana izao ny amin'ny tanan-dehibe ny tena fantatra moa momban'izy io fa ny any amin'ny faritra lavitra andrina any a dia iarahantsika mahafantatra fa eo ny fahasarotany lalana eo ny tsy fisian'ny communication maro no mahatonga ny hoe tsy fahazahoana ny tena zava-misy marina amin'ny toerana be dia be eto Madagasikara fa ny azo atao aloha zany de ny hoe miaro tena sy mitandrina aloha enao a dia tompona andraikitra voalohany amin'ny tenanao aloha fa za miandry ny hoe zao anao zao ny any nanao an'izao ny any amin'ny fanjakana sy ny sisa enao aloha no tompona andraikitra amin'ny tenanao sy ny fahasalamanao zay zany le tena fipetraka le raharaha ka tato anatin'ny andro vitsivitsy zay a de misy variant vaovao ndray inona ndray zany variant XAD satria zany ty resaka corona ty tandremy tsara izy io zany tsy hoe le mipotra le avany Chine de hoe iny fa le izy a mivoatra de misy variant de vitany eo de misy variant hafa ndray de ohatr'izay hatrany hatrany zany le rara ka ty le hoe variant XAD ty zany de fa misoko miadana indray izy io ao Frantsa ao aloha de any Chine any koa fa misy de any amin'ny firenekafa moa zany le firenena tena mikatona be reny tahaka ny Korea Avaratra tsy fantatrao mihitsy izay tena hoe fandehan'ny raharano fa izy mikatona ao de ao izy menakavy de ao tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana tsy azahoanao vaovao zany momba nyreny resaka Korea Avaratra reny fa raha ny ao Frantsa aloha zany akaikitsika dia fantatsika tsara mihitsy zany fa aingana ny fampitam-baovao ka izy io zany raha hoe ny fanazavandro zareo dokotera sy ny mpikaroka reny professeur be isan-karazany reny de hoe fitambaran'ny variant delta sy ny variant omicron zany ity hoe variant XAD ty ny dokotera eto Madagasikara tompoky ny ankamarony efa mahafantatra an'io tsara mihitsy fa izy io moa zany mbola voaingana le izy dia mbola ohatrany hoe tsy de re loatra fa amina fandarana takantony dia tenenina amintsika satria isika dia tsy atao tompotrano mihono mihitsy ary ny fahafantarana de melohany
ny zavatra mitranga na ny velany any a dia afahantsika miomana indrindry ty tamin'ity resaka corona ty efa mipotra le izy tany Chine tany tsisy taitra ny teto na mpitondra fanjakana raha tsy taitra tsy ampafirin'ny kolera zany tsy ampafirin zao aiza zany ve no atao hoe fomba fitantanana vahoaka dia tonga tatily izy eo vao mikoropaka anao an'zao dia izay le tena mahavoantsika ka ny fitenenana nytony mba afahantsika miomana hatrany zany ka hoe variant XAD zany de hoe fitambaran'ny variant delta sy ny variant omicron zany izy io dia raha hoe ny fanazavany ny manampaizana tokony dokotera moa zany manazava an'zany fa ny atsika moa zany mba hoe zavatra akapobeny de misy an'ireo le hoe famantarana sinina klinika ozy ry zareo de hoe tratran'ny cefale le olona iny zany marary-ndoha de hoe fièvre de hoe manavy de hoe maux de gorge marary tenda TOUX resaka mikoaka de hoe fatigue rera-dava ohatran'ireny olona avy nandeha tongotra 30 kilometatra reny efa tsy miala fa de eo ihany dia rehefa memafy zany le ataky ataon'le virus ny variant XAD zany raha fanazavandry zareo manampaizana ihany io dia lasa tratran'ny antsona hoe aguesie na hoe perte de goût tsy maheno tsirokanina ny dikan'izany dia aveo tratran'le hoe anosmie na perte d'odorat tsy maheno fofona dia ireo resak'ireo zany vao aingana kely no ny teneniny dokotera atao frantsa atao vao tamin'ny 13 mars vao aingana zany tamin'ity taona ity zany dia le izy moa zany mazava loatra amin'ny alalan'ny testa no tena hoe ahafantarana azy fa io tsy azo jerena fotsiny aty ivelany so ndray misy taitaitra any tsika malagasy mantsy taitay bombon'izay de raha vao mikoaka kely de sao de zao raha vao marary-ndoha kely de sao de voan'izany ndraika de zao de lasa ndray mihinan-kinam-pona zay le mahavoantsika zay ka tsy hany mihitsy nylay fipetrak'ilay raharaha fa tena hoe resaka testa ohatran'ny sida ihany io nga sida hitanao zany tsy hitanao sida fa amin'ny alalan'ny testa no afantarana ny tena hoe fisiny zany sida zany raha zay aloha nraisina ohatra ka itony hoe variant vaovao amin'ny corona XAD tony dia tena mafimafy izy io zany aloha zay mafimafy ary le variant zany rehefa miova de memafy foana na efa hoe misy aza ny vaccine zany tamin'ny reo trangany seo teo aloha de rehefa tratran'le variant XAD zany ny olona raha mifanazavany reo dokotera sy ny mpikaroka ao frantsao de tsy maintsy atao an'le hoe surveillance renforcée fana raha maso tena faran'zay enjana mihitsy raha vao hita hoe tratran'io le olo ale izy mamindra zay tsy adinontsika mamindra le izy zay no antony hoe fanaraha maso an'ity taremark te zao ndray ny cas grave zao ny maty zao ny cas vaovao sinsisa mamindra zany izy io dia tamin'ny herinandro zany tamin'ny 2 mars lasa teo zany teo amin'ny olona 450 ny tratran'io variant XAD io tao frantsa ary reo olon'ireo dia akizy 7 taona mizandry indrindra ary ray aman-dreny 12 taona no zokony indrindra de akoatran'ny ao frantsa efa misy koa nantsony hoe suspicion fiahiahina ny amin'ny fisiny any États-Unis any amin'ny Royaume-Uni any amin'ny Angleterre sy PD4 zany Royaume-Uni zany de eo koa zany ny any Australie zay zany fipetrak'io raharaha io amin'izao fotoana izao ho antsika malagasy de inona ny tokony atao zany ho antsika malagasy de mazava loatra fa fitandremana ny tena aloha fa ny zavatra hitany re olona eny amin'ny fiarahamonina eny ohatrany tsisy taitra mihitsy tsisy taitra kanefa le corona zany mbola eto amintsika ary tony zany zao misy variant vaovao indray dia hoe ahoana reo miara-manonja MBS radio Madà no miteny amin'izany de zay ohatray ahoana ny tsy teniko fiainam-bahoakako ary le aretina mahafaty le aretina ary ho an'izay tsy maty de mandraingirangy ho an'izay efa tratran'ny corona mo tsy hoe amofotamandry eto fa mandraingirangy mihitsy isika efa mahantra raha teo ny ankoanina tsy misy ny hery fiarovana ambany be ny vidim-piainana miakatra izany no atrehan'ilay vahoaka malagasy de nefa tony tonga indray
ny eo ny farasisan'ny resaka siklôna mbola vo ao anatin'ny fanarenana amin'izao fotoana zao de tonga indray ty ny resaka hoe variant XAD mbola ny Frantsa io ary amin'ny alalan'ny fiaramanidina tsy mifivezivezena no ipartahany maneran-tany ny tsika zany zao eto Madagasikara aloha mba hoe elana an'le hoe misofrira be le toekarena de mba hoe menasehatra aloha zany no hoe fivezivezena amin'ny zotra anabakabaka efa minainaina koa reto le mpandraharaha eo amin'ny resaka fizahantany normal be ry zareo raha minainaina satria io ny fidiram-bolany io ny kapokany io ny finanany isan'andro ary le hoe tourisme tsy hoe resaka mijery ragidro hoe zay fotsiny tsia be de be ny voafehan'zany fa manoloana an'izay rehetrarehetra zay misy fitondram-panjakana eo izay manao ny fandrindrana tompony ny fahefana eto amin'ny firenena ka raha misy zavatra mitranga zany dia mba tsy hofatiny toekarena mba tsy hofatiny eo amin'ny tontolony sosialy dia anjara ny mpitondra zany no mametraka tsara ny amin'ny hoe ahoana no herovana n'ilay vahoaka malagasy manoloana nyity fanafiana aretina avatsiavary ity oka tsy adinotsika fa ny fanafiana vanivelany eny tsy resaka maramila ihany tsy ohatran'io resaka Ukraine sy Russie ihany fa ny aretina ihany koa tompoko de manafika avy any ivelany indrindra hoe aretina tsy misy eto amintsika nga nisy an'izany Covid zany teto tsisy an'izany teto fa areto tsy no avany io no niditra teto no ny tsy hoe fafahana miaro araka ny tokony izy ny Madagasikara zay nosy aloha zay amafisina tsara misy andraikitra zany zay ny tiana ho tenenina hoe misy andraikitra eo amin'ny fiarovana ny firenena ka na misy vary ao mipotra ary any an-dafy any isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana dia raha to ka mipetraka tsara ny fiarovana an'ilay firenena malagasy zay iaina n'ilay atao hoe vahoaka malagasy efa fadoranovana efa mandraingirangy ny fiakaran'ny PPN dia heverina fa atao hoe izay no mendrika hoe fiarovana an'ilay firenena tsika mantsy raha vao miresaka hoe fiarovana ministera amin'ny fiarovana de resaka basy tafony sy tampiny ao an-tsaitsika tsy hoe diso zay marin'izay fa ny fanafiana amin'ny lafiny hafa ihany koa tsy amin'ny ara-tafika fa ohatrany hoe tony hoe aretiny tony de tena ao anatin'ny tsara mihitsy fiarovana ny firenena izany ka okitsika tsy ho varimbariana ao anatin'ny ilay raharaha ka inona moa zany no atao fa de ny hoe tsy maintsy mitandry tena isika ary ny fitondram-panjakana satria misy fanjakana eto misy mpitondra eto de andraikiny zany voalaza ny lalam-panorenana ny fiarovana ny vahoaka malagasy ny anjaran'ny ainao manjery eny sy mifampitambo avao tahaka ny tony dia milaza ny vaovao milaza ny zava-misy tsy amboamboarina manahirana mantsy de izao raha vao misy trangam-baovao tsy amin'ny resaka aretina ihany fa amin'ny lafiny hafa heverin'ny sasany hoe ohatra ny manotoana na hoe ohatra ny mampiozongozana ny sezanay zany de tsy tenenina na tenenina fa amboamboarina nen'ny olona tony resaka aretiny tony tsisy an'izany amboamboarina zany fa rehefa zay no izy de zay nen'ny frantsay zany zao de hoe 450 ny olona tratran'io variant XAD io amin'izao fotoana izao raha ny hoe tamin'ny 2 mars 2024 zany no raisina tonga ny endry zareo de mazava tsara ny données rehetrarehetra fa ny olana eto Madagasikara de ity diso ny information na ny données na ny tatim-baovao tonga eo ampelantanan'ny mpitondra misy ohatra azo anamarinana an'izany ohatra zany zao hoe resaka fambolem-bary tonga de hidirantsika hoe afaka efa taona vao miakatra ny vary zany no teneny ny mpitondra fanjakana kanefa afaka efa bolana hoe 3 volana efa bolana rehefa avy manetsy ianao zany dia afaka efa bolana raha ela indrindra de miakatra ny vary zany tonga de mijinjy ianao zany zay zany zao de efa hoe misy zavatra fanalavitra be zay ny amin'ny ren'le resaka hoe omby vositra ireny
hoe omby vositra eto Madagasikara de ampidirina ny omby vavy avany velany de hoe ampivadiana de azahoana taranaka sisy omby vositra angare olona miteraka tsy afaka miteraka tsy afaka mampiteraka hoe mahabevoka omby vavy ny omby vositra tsy asa aloha amin'ny resaka fikarohana siantifika ka zany zao donné zany ny eo ampelatana ny mpitondra de hafahafa be zany ny vokatrin'le izy ohatrany hoe pilotena avion reny hoe misy an'le hoe checklist eo daholo ny vaovao rehetrareza ny information rehetrarehetra hoe mombany hoe météo mombany hoe ahoana ny fatran'ny kérogènenao ahoana ny lanja le avion miaraka amin'ny entana so de mihoatra fa raha vao mihoatra de mety tsy afaka amin'ny décolle iny de ohatrany anao an'le concorde le nidoboka iny moa zavatra hafa mihitsy tsy tafakatra lavitra de tonga de nenjera zany hoe mila information précis zany petrapetraka tsara ny mpitondra an'ireny avion reny zay vao afaka manao ny décollage de ohatr' zany keo tompoko ny mitondra firenena mila mazava tsara ny information rehetrarehetra zay ianao vao manapa-kevitra fa raha diso ny information eo ampelantanana eo ampelantanana mpitondra de diso ny fanapaha-kevitra izay ho raisiny ohatra tam'le resaka covid teo miteny ny olona ao anatin'ny fitondram-panjakana hoe tsy ampafiry ny choléra sy ny peste io covid io fa arety tsonoany alavitra any zany zay fitenenan'izay tompoko diso de rehefa zay ny raisan'ilay mpanapa-kevitra eo ampitondra fanjakana de fanapaha-kevitra diso no raisiny satria nanina na hoe tsy nandray fepetra mihitsy samy teo samy lamindamina teo tsy de nisy taitra efa tafiditra am'izay le izy ko nianakako nisy maty am'izay mato nianako nareo hoe tam'renyle resaka nampamaiveny covid reny gaga mihitsy hoe avy mandevina ianao de afaka roa andro de misy fera-paratonga ray matandray ho nianina de isako mandelakelatrano de misy fera-para mipetaka tsy de mandeha kely ianao 50 metatra de io ndray misy mipetaka ohatran mbola tsisy an'izany hatram'izay fa am'izao zany tena hoe zany no zava-misy ka na inona fa tsy ehon-javatra zany mila mitandrina isika manoloana n'lay raharaha fa ny mpitondra ihany koa dia tsy afaka mihitsy ao anatin'izay satria eo ampelantanandry zareo ny fahefana am'izay le hoe fandraisana fepetra io tsy hoe tena ohatra misy menimenina be zany vaoaka zany fa alao aloha aprevena kely alao aloha mena ny anina kely ohatra zao ilamindamina mety hoe miserana fotsiny zay fa le tena le hoe aim-bahoaka mba manahoana manoloana ny fiatrehan'ilay vahoaka malagasy zay fa tena sahirana am'izao fotoan'izao zay zany ny resaka kely aloha momba nin'ny fisinina variant XD iny zay hoe fitambarany variant delta sy variant omicron ary petahany hatramin'ny kizy madinika afaka manontany dokotera nareo hoe ahoana ny fandehan'izany fa fantatro ny dokotera io satria izy reny dokotera reny no manapaizana sy mandalina ny toe-javatra tahaka an'izay io zany le hoe io ny aretiny io eto le malagasy fadiranovana amin'ny adi-piainana sy ny PPN sy de mbola ahoanandray ny eritreretana an'izany eny ka izay lay fiainana zay tsy maintsy atrehana fa de anjarany tsirairay zany aloha no miaro ny tenany mialohan'ny dirany namana fanira zafy manantany andray ny député Mamy Rabendrina dia misy resaka tsy maintsy resahana andray momba ny vary aleo aloha zany de tsorona mihitsy fa ity krisim-bary ity teto Madagasikara efa ataonany izy io zany ataonany fandimby izy io no nisy foana efa atrany amin'ny mbola vao fidirana tamin'ny deuxième république de efa eno zany efa niainana zany olana arabary zany samy hafa moa zany ny fisehoany raha hoe ny tany amin'ny talohany 5 sy 7 sy aty amin'ny 2 sy 2 fa tam'izany de efa nafapana ihany koa fa mety hoe ireo natadidy dia natadidy en'izany zay tsy natadidy moa zany de tsy natadidy ireo zay mbola tsy niaina mazava loatra mbola tsy niaina fa rehefa tonga teo ny deuxième république nitarihan'ny amiraly Didier Ratsiraka dia mba nanana eritreritra izy natao mibaiki pitolomana mihitsy no hoe ny firenena azo lazaina hoe matanjaka amin'ny taona 2000 dia izay firenena afaka mamatsy ara-tsakafo ny vahoaka ao aminy
ka anondrana ny ambombavany makany ivelany zany targetry zany de niezaka dia natao daholo zay azo natao rehetrarehetra nanafatra traktera avy any amin'ny sovietika dia natao daholo zay azo natao fa tam'zany mbola nanafatra vary any ary le vary le nampangididy tam'zany de mbola nylabary tenanay zao tena mbola tratran'za mihitsy mbola natadidina de mbola kely ara satria irahana amin'ny labary mandahatra briks vato ery amin'ny 5 maraina amin'ny 4 maraina dia izay no zavatra tranga zany sy miainana efatra am'zany hoe ataona 5 hatraty amin'ny taona 20 labary tena hoe krizy mipepena ny vola mba nisy ihany mba natanjaka ihany lay ariary fa le entana mihitsy ny tsisy tam'zany tsy nisy fa de vary de misy moa reny le hoe comparema sy ny sisy reny de milabary de soratana ao anaty carnet ny fatran'ny vary ho an'ny isa-tokantrano 4 atranonareo de hoe zao zay 5 atrano 4 atrano de soratana ao anaty carnet de ohatran'izay keo menaka soratana ao anaty carnet satria tsika tao anatin'le révolution socialiste tam'zany zay safidin'ny mpitondra tam'zany fotoan'zany satria hoe hiaraka amin'ny sovietika sa hiaraka amin'ny amerikanina de ny mpitondra antsika tam'zany safidy hoe hiaraka amin'ny sovietika de nalefa ny sovietika teto ny tanky BRDM mbola hitatsika hatram'zao de nandefa traktera nalefa teto reny nivary eny nazo fiara daholo ny lehibe amin'ny fivondronana tam'zany fotoan'zany tonga ny Icarus Fibata Fima atafita tatsy ambadika itatsy sisy fa teo aoriana maty reny atao hoe orinasa mpitaterana ireny zany tsy valapatra am'izay tsika aloha na de azo lazaina hoe le Icarus raisina ohatra anisan'ny fitateram-bahoaka mafy fa zao zay simba de tsisy piesy tsisy tsony any zany le petraka le hoe fahaizana mitantana zay zany tinambara am'le izy ka teo amin'le resaka vary dia niezahana ny hoe anampy ny tatsatsa am'zany deuxième république zany ary tonga ny traktera menamena ny lokony avy any amin'ny sovietika tonga teto de naparitaka nanerana amin'ny Madagasikara fa raha mbola tsy vaovay ihany le olana arabary fa mbola nanafatra vary avy any velany antsika avy amin'ny Vietnam magnamby reny le ohatran'ny lovary le izy de mampangididy tam'zany de nampangididy zay zao anisan'ny nangididy satria tsy nahazaka misy aloha mahazaka satria ny toe-tenany olona tsy mitovy fa nisany tsy nahazaka zay zao tamin'ny mbola kely de tratran'ireny nangididy avy eo koa moa nisy ihany koa ny resaka lagaly izay aretina avy amin'ny loto tam'zany ary mamindra ny lagaly dia tena hoe sahirany ary ny ankizany tena petahany reny lagaly reny tsy fantatra tsony le izy hoe mangididy vokatry le varina farana ve tam'zany sa mangididy vokatry ny lagaly le lagaly aloha mora fantatra ihany satria rehefa mangididy de otrorina de misy rano fotsifotsy mivoaka de mitatra de lasa fery manahirana be mihitsy any am-pianarana ianao manoratra reny ireny amin'ny tananao reny feno lagaly zanaka malagasy tam'zany dia zara raha mahay manoratra mipetraka am'zany ny fitombenany sasany efa feno lagaly de ohatra mitongilana kely sady manoratra ihany any am-pianarana zany no nyainana tam'za fotoan'zany ka ino moa tsetsatsehatra fotsiny fa teo amin'le resaka vary efa nisan'ny trakteur nalefa amin'ny sovietika anakaty be debe anjatonjato mihitsy fa eo zany le mipetraka le hoe fitantanana am'zay mbola mipetraka ihany ilay tsy fahampimbary de hoe ahoana ary zany resaka zany dikan'izay zany de hoe io resaka io tsy vitany hoe resabe fotsiny fa mila fisainana tsara hoe ampandrosiny any ambanivohitra ianao misy zavatra be debe tompoko mifaningotra ao ny resaka fandripahalemana ny resaka teknika isan-karazany ny tantsaha malagasy mahay mamboly izy fa ny eo am'le fivoarana moa zany satria me mitombo mimponina me mitombo mimpihinana de matetika ny zava-misy hoe le tambary telo vala zay moa filaza azy any ambanivohitra telo vala
efatra vala de iny foana ny eo le ankonana nefa me mitombo raha olona 5 zany ny velomin'le 2 vala na 3 vala afaka 10 taona efa olona 5 no veloma le vala tsy mitombo fa eo ihany dikan'izay zany a ilaina ny fantarana an'lay izy ndresaka fananantany nefa eto amintsika ohatray mbola tantara sy geografia koa zay raha ohatra ianao mba te hanitatra de mbola ahoany ty sinsisa ka ny tianambara de ny hoe io resaka vary io a raha ohatra io ka tena hoe ovahana ny olana vova io fa raha vao hoe pasipasoana fotsiny de ny eo ihany a ny eo de eto amin'izay zany tsika hitondra an'le pirofo azo sapaitanana tamin'ny vanim-potoana ny tantanan'ny président Ravalomanana ny firenena de efa hita mazava mihitsy hoe hovova io olana rabary eto Madagasikara io le izy efa olana efa trany amin'ny fanombohan'ny deuxième république hatrany amin'ny 1975 tany nefa nisy krizimbary teto e nisy krizimbary nisy olona atao anatin'ny fianakavianay teneneto tam'zany a anaporofoana aminao hoe efa nisy krizimbary a nitady vary eraka Tananarivo ny vadiny be voka be fa tsy nahita vary manomboka amin'ny 4 maraina manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 7 alina ny vezivezy mbola tsy président Ratsiraka ny teo amin'ny fitondrana tam'izay fa mbola nisy an'le korotana directoire militaire sy nisy krizimbary ho an'izay natadidy nitady tsy nahita izy mipetraka any amin'ny faritra Varadrano dia avo be ny orana amin'ny 10 alina mbola mialoka ao amin'ny tunelina Ralaimongo le raim-pianakaviana amin'ny 10 alina ny orana avo be tsy nahita vary vadiny ary be voka efa miresaresa nitsahatra ny orana dia zay vao miala tao mibus efa tsisy tsony tam'izany ny bus tsy ohatran'izao fa mbola reny le 404 basé ohatr'izany tam'izany dia nandeha tongotra miala aveo namonjy ny teny amin'ny Varadrano ny akady kely sy ny rehetrarehetra iny amin'ny 4 amin'ny 12 alina vao mety rano namoa le vadiny efa be voka be tsy nahita vary mihitsy zany ny zavatra nitranga tam'izany ka hoe nisy foana io krizimbary io de rehefa tonga amin'izay zany ny président Marc Ravalomanana de inona ny natao de izy mihitsy aloha nanome modely tamin'ny alalan'ny vitrine de Madagasikara teo amin'le tany malalaka iveran'ny lapany avoloa io zany de nisy fambolena teo de io mihitsy no naseho ho an'ny Madagasikara naseho ho an'ny malagasy hoe ohatran'izao zany hoe le mpitarika mihitsy le filoham-pirenena mihitsy tompoko ny manome modely asa moa zao tao amin'le toerana naovana vitrine tao hoe inona zao ny ao am'izao moa fa ela be tsy tany tsy fantatry tsy afaka hiteny hoe iny hoe ahoana fa tamin'izay de hoe vitrine de Madagasikara ny tao amin'ny radio Mada ny teto amin'ny MBS manao reportage foana miaraka amin'ny ekipa mampafantatra malagasy hoe ohatr'izao anie le izy de hitany malagasy iny amin'ny télé ve ohatran'izao ary io tany teo ivelan'ny lapany avoloa tompoko tsy hoe tonga de hoe tany mamokatra be io ohatra menamena be zany le izy teo fa zao rehefa natao ny zay azo natao rehetrarehetra dia namokatra ilay izy de hitan'ny Besimaro ny vokatra ny asa teo ny tiano tenenina de hoe ananatsika ny velaran-tany ananatsika ny tantsaha efa manana ny fahaiza-manaony be de be ny ingénieur agronome manampahaizana momba ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara teratany malagasy ahoana izy ireny no tsy ho ampiana maninona izy ireny no tsy homena an'izay tadiaviny ahafahany mampandroso an'ilay fireneny sany tadavintsika hoe aka ingénieur agronome any Chine indray sa aiza indray nefa tsika eto manana an'izany de jerena fotsiny le olona nefa manana ny fahaizana fa io tany mena io vitan'ny ingénieur agronome mampisy ny zavatra maniry eo anisan'izany zao le teo amin'ny vitrine tao iavoloha teo inona ny zavatra ny aniry tao na hatramin'ny fifezana ny rano misy rano mikorina tena mahafinaritra be mihitsy ny vitrine de Madagasikara tam'izany tamin'ny tondrany président Marc Ravalomanana io dia nandeha amin'izay le famporisihana ny tantsaha zany tamin'le fifaninanana santabary io tsy hoe ao anatin'ny taona ray ihany
fa vitany eo de nisy ndray vitany tombo am'leo de nisy ndray famporisihana ny tatsa tompoko ary nahatratra nisy nahavita tany amin'ny 12 tonnes isaky ny hektara. 1 hektara zany de mampiakatra vary 12 tonnes. Rehefa tena voakarakara tsara ny resaka zezika ny rano ny fanafody satria misy bibikely mihinana indraindray sy ny sisa 12 tonnes ny vary niakatra tao. Misy mpitsara mihitsy am'zany mpitsara manokana 12 tonnes 12 tonnes miakatra amin'ny 1 hektara. Zay no fandehan'le izy. De ay zany le izy rehefa atao de vita. Ay zany le izy rehefa mipitondra no manome modely dia vita. Ny mamaika ny gasy aloha zao dia ny sakafony nona ny gasy. Zay aloha nona ilay malagasy. Fa tsy mbola mamaika ny malagasy aloha zany hoe zao zavatra mirentirety sy ny anona zany fa nona izy de omena sakafo mahavelona. Tsy hoe mena fotsiny koa de hoe voky de zay fa sakafo mahasalama fa tsy hoe sakafo hoe ahoana hoe iletra mangazo raiky vety eo anao de hoe zay ve ny hoe voky tsy zay le izy fa sakafo ara-pahasalamana sy mitondra hery indrindra am'izao covid zao mba hoe misy calcium sakafo misy magnésium misy fer misy vitamine sy ny sisa zany iny atao hoe sakafo ara-pahasalamana fa am'izao fotoana zao fotoana le malagasy tsy afaka misitraka an'izany satria tsy afaka misehatra an'izany izy noho ny antony izay ny akamaroany dia tsy miankina am'lay vahoaka fa vokatry ny fitongilana mpitantanana. Zay le teny zay fitongilana mpitantanana. Ahoana moa hoe mitongilana satria misy karazan'olona tena vokatry ny tentakely. Fa ny akamaroany dia nona. Zay le hoe fitongilana mpitantanana zay tsy misitraka an'ilay tokony hositrahany ilay vahoaka malagasy maro anisa. De zao zany ny conclusion de ny hoe raha misy ary rehefa tena atao zany rehefa tena ampina ny tatsa tena omenany zay tadiavin'ny ingénieur agronome reny manampaizana momba ny fambolena de azo atao tsara ny mamokatra vary hatrany amin'ny 12 tonnes ao anatin'ny 1 hektara. Tsy zavatra foronina zany fefa nisy teto dia raha ohatra misy tsy maharaka an'le izy na hoe tsy azon'le izy de afaka manontany ny président Marc Ravalomanina izy ahoana no natao tamin'izany. Zany nga mahamenatra tsy mahamenatra zany na hoe anontany io zay olona ny tantana tam'zany ary olona tena manampaizana no ny tantana ministeran'ny fambolena tamin'ny zany fotoana zany. Zay zany le izy. Ka raha ohatra hoe vita no manao mamokatra vary 12 tonnes ao anatin'ny hektara anankiray de mbola nafatra vary ve Madagasikara nefa ny tanitsika 4 hektara hatramin'ny vary etanety azo atao tsara mihitsy efa nanazavy efa impolo angamba raha kely ny député Rastany teto vary etanety zany mbola kadohany koa zany ary azo atao tsara eto Madagasikara fambolena tanatohatra sy ny sisa azo atao tsara fa le izy tsy atao fa ny am'zavatra hafa no mahamaika ny sasany le vahoaka ato nona ihany de izay zany no fanazavana hoetitsika momba n'iny toe-javatra iny mazava tsara zany tsy misy nofinofy zany sao de misy mitendra hoe za ve tsy revorevy za ve tsy nofinofy ahoana manofinofy an'izany tsy nofinofy mihitsy satria efa nisy nahavita ilay zavatra de eo amin'ny resaka fitantanana amarana antsika azy anatonga raha ny tracteur be dehibe zany fa io koa mila faiza mitantana dia izay vao ahitana vokatra fa raha tonga daholo ty tracteur sy fitaovana rehetrarehetra nefa tsy hainao ny mitantana an'le izy misy resaka gestion ane zany na resaka piesy tonga eto tracteur nefany tsisy piesy de maty io de surcal de eo de izay no navoan'le tany aloha tamin'ny 7 teny be dehibe ny tracteur atao io lapany avy tao mangamanga ny lokony fa taty tsy haitsony hoe nakaizy reny aloha nefa reny zany zaka hoe tena hoe entina ao aparitaka dia entina mpandrosoana satria am'izao tsy vitan'ny angady tsony koa ty raha ty fa tsy maintsy efa miakatra sehatra ambonimbony kibotalo zany zao nefa tena miainga zao any amin'ny faritra loatra any efa tamin'ny andro président Marc Ravalomanana daholo reny mba hoe manampy alay tatsa
dikan'izany na inona tenentsika eto a I Madagasikara de mbola tena hoe amin'ny resaka fambolena sy fiompiana no tena hoe ianterany aloha ary nareo firenena matanjaka reo rehefa nytenena teto io Russia io dia mbola any amin'ny resaka fambolena no ianterany toekareny tompoko mamokatra blé io varim-bazaha io États-Unis io de ny any amin'ny resaka fambolena sy fiompiana resaka ranch any États-Unis zany sarotra be mangalatromby any États-Unis satria ny azy efa misy an'ireny ranch reny saika natao teto moa zany ary raha natao teto zany de fa azo bagnena ny alatromby sy rety trafikana omby reny zao aiza kavon'omby sy ny sisa resaka puce ahoana tsy fantatra tsony le izy ny ao tsy vita de téléphérique indray zao malaza dia ohatr'izany zany le eto amintsika eto ka manahirana ny milaza azy fa ny fitana fotsiny zany de hoe rehefa atao le izy vita io rehefa atao fa rehefa tsy atao io dia etiany isika mianakafy tsy tokony isy an'izany vahoaka malagasy nona zany eto ny tany midadasika be ko nona ahoana zay le izy ny tany eny midadasika be ka hoana nona any amin'ny tany kely any zao ny tokony misy hoe vahoaka nona any amin'ny tany tsy misy azo ambolena any no atao hoe nona fa any amin'ny firenena sasany ane sao de adinitsika fa afarana daholo ny sakafo hoan'ny olona ohatra hoe Dubai zao ngao misy azo ambolena zany eny misy mamezaka mo hoe na hoe mba misy coco sy ana efa tena resaka teknôlôjia avy leta be fa ny sakafo hoan'ny isan'andro de any sakafo amin'ny boaty zay misy mazaka misy tsy mazaka so de zany ary ny tadavintsika eto nefa tsika manana an'le tena hoe tany mamokatra tsara ary sakafo tompoko zay vokarina eto Madagasikara de tena tsy mena amin'ny tany avy any velany fa tena tsara resaka legioma resaka hazan-dranomasina sy ny sisa dia tena manana izy atsika ny vazaha indray no mitavana eto ary misy vazaha namana anankiray zay tsy netin'ody tsony izy moa nanambady gasiny nefa rany tsy netin'ody tsony izy inona no natonga azy tsy netin'ody ilay sakafo malagasy satria tamana tamin'ny vary amin'anana sy izay sakafo malagasy tena mampiavaka atsika zay zany le izy namana faniry ka mila verimberina ihany zany satria indraindray tsika varimbarina hoe ahoana fa zao ny anjary atahoany tsy izany mihitsy le izy fa afaka tena mandrositsika raha hoe mipetraka daoly ny kipitsopitsony rehetrarehetra zay atosiky ny fitiava tanyrazana ndao ndray ary namana faniry iny ary de misaotranao namana rina tamin'izay fanazava-kevitra zay nentinao teo zay mialohan'ny andraisako ny député Mamira Bendrina satria efa mandroso de mandroso ny fotoana de ao anatina minitra vitsy angamba ny rina no hitondrana an'ity zava-misy tany Mahajanga ity satria tsara ho fantatry mibesiny maro any ny trangam-baovao tahakan'izao zay manahirana no mijery azy miresaka aminy mahazo an'izany adevitra rehetrarehetra zany hoe atramby rovina no ho tapitra zao adevitra na skandale ady atsena ady mpitantanana ady gouvernement fandiminy teo ilay mpanohana le fitondrana de mba nieritreritra ny rehetra aloha aloha mba tontonkely aloha ny rehetra ka rehefa tontonkely ny rehetra dia ny rano satria efa mba misy directive hafahafa no men'ilay filoham-pirenena manoloana n'ilay olana zay iainan'le fanjakana kinanjo de niariary imasom-boaka zany hoenotsika tany Mahajanga izy ty tamin'ny farany herinaritra teo tamin'le lanonana momba le UEM zany mbola tsy vonina lay makasika an'ilay UEM de izay lanona zay zany nisy tsy fanomezam-pitenenana amina solombavambaoka tao de rehefa tsy misy moa zay fanomezam-pitenenana solombavambaoka zay de somary nitarika fahasorenina tamin'le solombavambaoka rehefa nitarika fahasorenina tamin'le solombavambaoka le izy dia nitondra ny adevitra teo masom-baoka izy ary ny sitona micro izy de nandray fitenenana de zay fandraisam-pitenenana izay no nisy an'izay hoe ny antefany marobe ary rehefa nenona le izy dia zareo samy zareo ihany no miady antrano mifanjinja ao anaty eo ao anatin'ny ady tombotsoa ady voninahitra zany rehetrarehetra izany de zay no tiatsika tenenina ny amin'ny hoe tsy mety fay le fanjakana
ary tsy mety mba mametraka ny toera mihitsiny mba mampiseho modely eo anivon'ny fiarahamonina ny amin'ny hoe rehefa tompona ndraiky mpanjakana de mahay mametraka amin'ny toerana misy azy zany tena hoe fijoroana ny am'izany tena hoe homme d'etat zany fijoroana ny am'izany hoe ny vahoaka no tokony hotsonjovina ka tsy tokony hananao foana zany satria reny zavatra eny manoloana teknôlôjia zay efa mandeha am'izao fotoana zao dia lasa miparitaka sy miariary de hitsarany olona hoa ambarantsika foana zany le fitondram-panjakana lay imaziny le fitondram-panjakana ny tsarain'ny olona amina trangan-javatra ohatran'izao rehefa vonona lizy de ho alefa namana teknisianina ho amintsika eo zay mahakasika an'izay horonam-peo zay fa ny tiatsika resana ao anatin'izany resaka zany fotsiny de ny hoe tsy mbola nahita na trangan-javatra ohatran'izany tsika hatramin'izay na Madagasikara de ataotsika hoe montina be ve le mpitondra fandimby teo aloha nandeha ataotsika hoe tena nametraka an'ilay asin'le fanjakana satria efa nisy fotoantsika andresaka teto hoe io fanjakana io misy dikany io fa tsy mandendeha ho azy fotsiny le fanjakana zany de raha mbola tsy apetraka ilay mpitondra sy le mpiara pisosy mpiara petsapetsa le mpiara manodina le fitondrana ty am'le fitondrana le izy de zao foana ny farany le fanjakana zany miala ao anatin'lay fanehoan-kevitra zay tsy ekeny lay tompona ndraikitra zay voatendry ao anatin'le gouvernemanta mbola resantsika eo zay rehefa aveo satria mato le ministry ny fitaterana manomboka manenjana zany fa izy ihany koa mbola ametrahana devitra momba niny tantanany an'ny Air Madagasikara tamin'ny fotoana ny tetezamita mbola tsy afa-be le izy zay hoe ao anatin'izay olon'ny fitaterana nabakabak'izay de mbola apetratsika ihany le izy ny amin'ny hoe misy lafanjavatra tiany hodiovina ve na tiana okitihana ny ambadiko zao rehetrarehetra zao any am'le tsy vita n'le fitondram-panjakana ve ka abataina aty am'lay olon'lay antoko miaraka an'le fitondrana zay vonazo toerana anankiroa ao anatin'lay gouvernemanta raha ohatra ka ny zava-misy fotsiny ao anatin'le ministera ny fitaterana tiatsika resana zany resantsika eo zay rehefa aveo fa ity tranga averintsika tany Mahajanga ity de mampiseho mihitsy lay endrik'lay fitondram-panjakana lay image n'le fitondram-panjakana lay sarin'le fitondram-panjakana zany hoe ohatran'izao le fitondram-panjakana eny amin'ny sehatra rehetra misy azy ny gouverneur miady amin'ny député ny député miady amin'ny gouverneur ny gouverneur miady amin'ny ben'ny tanàna ny ben'ny tanàna tsy mitovy hevitra amin'ny mpanolotsaina ny tanàna zany moa efa tranga misy zany fa be loatra izy tamin'izao fitantana zao ny ben'ny tanàna ihany ko miady amin'ny solombavambahoaka ny ministra mifandona amin'ny député ny ministra mifandona amina tompona ndraiky mpanjakana ambony voavoatendry zany rehetrarehetra zany iainana eny anivon'ny fiarahamonina malagasy zany de sepotra le filoham-pirenena le milaza fa ametraka an'le vina ametraka an'le velirano ametraka an'le engagement le fanampy sy sisa tsy manana tena azo lazaina hoe ekipa tena efa efikasy hiatrika an'izao rehetrarehetra zao fa isak'izay mandeha de midona amin'ny poto foana na anova mikambana anatin'ny gouvernement ary na lazara ny hoe reto ny recommandation mba ataonareo am'izay amina resaka fomba fitondrantena de midona amin'ny poto foana enotsika nge tia kabary natondra matoa député ny Mahajanga ty sady filoha lefitry ny anteny meram-pirenena zay tsy nomena anjara fitenenana kanefa de niditra mihitsy izy ny hoe aleo za hiteny fa tsy mpitanjiro eto dia hoenotsika lizy ao anatin'izao fandefasana namana teknisianina zao de sameny daholo tsika rehetra fa eto aloha zany de lanatsiny tapaka indray ny connexion antsika de ho antsika mijery amin'ny FB sy ny YouTube moa zany de mbola sasahirina kely tsika fa tsy maintsy ho averina daholo reny rehefa aveo zany fa miaino aloha zany tsika ho an'izay miaino radio sy mijery tele tsy isan'ireo nahazo anjara fitenenana nandritra ny lalonana fankalazana ny tsingeritaona ny UEM natao teto amin'ny banja toalazy ny filoha lefitry ny anteny meram-pirenena raha antanirena nalao na ny nasy sady solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany tsy mifanaraka amin'ny arofenitra ny zavamisy hoy ny fanazavany nitsangana izy ka naka micro nandray ny fitenenana aveo tahaka izao ny lahateny nataony maneho izany ny zavantranga omaliny ratsolenareo fitenenana ny tenako tsy tokony natsona ho avy eto marina sa tsy marina ka zao izy
Antenako solombavam-bahoaka lany teto Mahajanga. Faharoa vice-présidente ny assemblée nationale. Fahatelo secrétaire national ny tanora malagasy vonona miaraka amin'ny IEM ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mitondra fialatsiny ho an'ny ramatoa PDS satria ny PDS koa tsy nasaina. Dia nampitondra afatra anazy mialatsiny. Antsontsona eto ialany fanavakavahana. Atomboy amin'ny tsikatotsenjika alohany hiboaka antany. Izay fotsiny ny afaka tiako apetraka amintsika jiaby. Misy milaza fa tokony vahiny foana mitondra eto Mahajanga fa tokony olona eto Mahajanga. Za mavaniny baka iaho, za malagasy. Ary ny nationalité tsisy nationalité na karazana. Nationalité Antemoro na nationalité Majunga fa nationalité malagasy. Donc zay olona manana etaeta rehetra hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara na aveza ka malagasy dia tokony mitondra. Nanaronao monsieur le président satria tokony tamin'tentsika niala tany amin'ny hôtel. Jereny efa minefatra sasany dia natsonao za avy eo hoe kalmanao. Za koa tsy manana anontany dokotera Tsangangazana. Za tsy certificat médical. Ary matoa zany na deux fois à Majunga manana maizeraka. Tohizo le tsy fanasana fa tsy tokony nasana retonga eto zao ataona repotana jiro. Tompolay stopivavy. Seka tsy teny ny tena fa rehefa tsy navaka iteny dia raisy micro za tsy maintsy miteny satria tsy solazy tapenam-bavy. Ka zao izy misaona betsaka anareo nanasa tonga eto alao 23 heures mbola ao amin'ny telefôna satria za tsy nahazo fanasana ary zay olona manakaiky anaka tsy mahazo fanasana. Sénateur Alidy koa mialatsiny fa zany olo miavatra azony hoe zay akaikiny nina tsy mahazo fanasana. Okana rehefa vahoaka afantatra ny zavamisy. Voaporofo izao fa misy tsy milamina tokoa amin'ireo mpitondra fanjakana aty amin'ny faritanin'ny Mahajanga. Zay renesitsika teo zay le hoe tsy milamina le fiainana le fiarahamony le mpitondra fanjakana zany tsy milamina de renina izy vaky Ambatolampy vaky Barara niady atsena niady fanandrina sa misy mpitondra ao zany de inona ny fampandrosoana vanina am'zany. Inona ny zavatra mba andrasana ao an'le fitondram-panjakana hoe tena mba misy zavatra hipakany amin'ny vahoaka ka izy ary amin'ny fameliakariny eo satria matoa tonga tamin'iny tsy nomena fitenenana iny izy dikan'izay efa nisy kakay marobe tany ambadika zany adevitra zany ary nahatonga ny arifenitra ny teny hoe azo omena fitenenana ty ramatoa solombavam-bahoaka ty na de filoha lefitry ny anteny meram-pirenena raha sy secrétaire national ny antoko TGV. Misy fahasahina ao zany ho an'izay tao ambadika zany arifenitra rehetrarehetra zany. Faharoa matoa tonga tanatin'le adevitra milaza manao hoe ny vahiny foana ny tondra fa tena vanako Mahajanga zay no ametraka ny tena tantaran'ity Mahajanga ty matoa zany tafavoaka teny ambava n'le ramatoa solombavam-bahoaka dikan'izay efa nisy adevitra nipongatra zany adevitra zany. Ary rehefa tonga am'zany lay vaovao lay adevitra marimarina kokoa enenivon'ny fiarahamonina sy resahan'ny mpanao politika de mino marimarina isika fa amin'ny fotoana isiny zay mety fifidianana ho avy eo za tsy andeha any présidentielle fa aty amin'ny législative zany
de fohita eo ny amin'ny hoe iza no kandida ho atolo zany antoko zany ary any de efa mandeha lay fifambianana hatrany am'le hoe iza no asolo tena PDS asolo an'le maire teo aloha zay lasa gouverneur andeha zany a sy le hoe iza no kandida ho ben'ny tanàna Mahajanga andeha zany a hatrany am'le hoe ho gouverneur mbola mahavita ny asa ve le gouverneur raha ohatra ka evaly eo na le izy satria tsy milamina koa le gouverneur sy lay solomamboka manahoana le ministre zanaky Mahajanga am'le solomamboka milamina sa tsy milamina tsy azotsika antenaina sy ireo tompon'andraikitra samy hafa zay ao anatin'ny faritany Mahajanga rehefa miresaka faritany Mahajanga tsika tsy boeny rery ihany fa ao anatin'izany Sofia ao anatin'izany i Melaky voaresaka ao anatin'izany tena zany misy zavatra tokony ho saintsain'lay fitondram-panjakana hoe sao de efa mba lapoasy ary ty fanjakantsika ty sao de efa mba misy ino moa zany ty tsika tenena anazy misy andraisana fanapahan-kevitra am'izay fa tena sy tafavoaka afa ny resahan'le filoham-pirenena afa ny zavatra mitranga afa ny fomba fitondrantena ampanaovana an'le ministre anatin'ny gouvernement afa ny zavatra mitranga zany hoe zay fanapahan-kevitra raisina rehetrarehetra zany tsisy raha manjary misaviritaka ambony ambany de mifanenjika mifanenjana de mifampisitona micro de maka micro de ohatran'ireny nefa rano de solo fa le solom-bavamoaka ihany teny hoe tsisy mahazo tapenam-bavy eto eny tompoko zay tato ampanohatra nefa nyteny an'izany hoe tsisy mahazo tapenam-bavy eto de mba sameny vaoaka malagasy am'izay zany izy hoe tsisy mahazo tapenam-bavy eto fa efa le solom-bavamoaka mihitsy ny tapenana ny vaviny kanefa tsy nanaiky izy de nandray micro avy hatrany ataotsika iny fampidiran-dresaka fotsiny sy ny entsika anatin'le izy hoe zany ny ambiance ho isika zany ny fiainan'le fanjakana malagasy am'izao fotoa zao zany ny rivotra iainan'izy ireo ka tsy gakitsika raha ohatra ka tsy mandeha am'izay aloha ny zava-misy eny ara tokolasy tompovavy satria mo efa nambara tamintsika teo fa hiara-dalantsika amin'ny solomamboaka Mamorabendrina androany zay efa nanantenina ny fialantsiny solomamboaka fetralalana am'zafimbololona raha ohatra ka tsy misy ny fiovana rapitso izy niaraka tamintsika no hiaraka amintsika satria mbola ho avy moa zany de hoe hiaraka fa tsy hoe niaraka tamintsika azavady indrindra dia hiresaka zany tsika hoan'ny député Mamorabendrina zay naka n'lay andraikitra zany ho an'ty androany ity zany de nisy famadihana kely ho amin'ny lafiny fandaram-potoana maromaro ny zavatra everitsika fa ho resahana ezahantsika ihany ko gerena ihany ko nefa ny fotoana na izanona tsy zany eo anatrehan'lay fandarana zay iarahana amintsika ianareo any amin'ny faritra tena be da be sy any ampitan-dranomasina mandefa mesazy ato zany atao amiko atony amin'ny hoe tena tsy mahazo tapatapaka tsy mandeha de efa mijery zay mety ny teknisiantsika fa tena manahirana be le miaina an'le zava-misy am'izao fotoana zao eny ara miarabanao andriamatoa solomamboaka tafaridalina indray tsika am'ty larbi fa 30 volana marsa 2024 ty miaraba faniry razafa manatany miaraba diny rahabe mananjara miaraba nareo rehetra ao amin'ny mikirakira lafiny teknika eo ihany ko atao amin'ny MBS radio télévision sy ny radio mata miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra mpanaraka fandaharana ara-painana vita soa ny fahatsiarovana ny 570 taona ny raharaha 727 sy arivo omaly misy tika matoa tsarona foana sy marina foana ny ireny daty reny eo amin'ny tantaran'ny firenena ary zay no iarabana manokana ny vahoaka malagasy rehetra satria afahantsika tsy manadino ny tany aloha fa indrindraindrindra afahantsika makalesona sy itsinjovana ny hoavy fa tena zava-dehibe de mba tsisy anovany tantara fa ny zavatra nisy marina no tantaraina sy resahana amin'ny taranaka faramandimby député ianao mo voafidy tetsy amin'ny district Anambohidratrimo raha vao miresaka amin'izany district Anambohidratrimo zany de singarina manokana azy zany ny vavahady be any Madagasikara mifandray amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fitaterana anabakabaka leo resahantsika ny ady hevitra zay
nanomboka nahazo vahana tamin'iny herinandro iny ary nivoaka tamin'ny tontolon'ny ainao manjery zay ny ministra tompona andraikitra voanitendrena no nyresaka azy mahakasika indrindra ny aviation civile de Madagasikara na ny ACM zany mahakasika ihany koa le endrikendrik'ilay hoe inona ny drafim-panorenana an'ilay orinasa hanabakabaka zay voiziny ministra zay vao tonga am'izao fotoana zao tsy vaovao eo am'le sehatra moa le ministra fa efa nanana andraikitra teo aloha ary nambarany fa de hoe olona fitaterana anabakabaka izy zay malala n'le tontolo nylay fitaterana anabakabaka ary nafantatra ihany koa ny raharahan zany Airbus sy napotika an'zany Airmad zany tsy afa-belo anatin'izany ihany koa satria nanomboka tamin'ny taona 2020 izy nytoy taty amin'ny 2024 mbola atao anatin'izany fitantarana ny ministeran'ny transport zany fa rehefa tonga moa izy miverina am'izao fotoana zao de hatry ny miverina tonga masika fa ny zavatra noenony rehetrarehetra atao anatiny tao de ny firesana ny aminy hoe manomboka tonga ny fahampitehana tanteraka lay ACM am'izao fotoana zao zany hoe raha raisina zany reo orinasa mpanjakana rehetrarehetra ny Jirama ny Airmad ny Croma ny Secrène ny parc botanika ao anatin'izany rehetrarehetra zany sy mifanodikodonam-bola ny ACM UNCQ ny CNAPS efa tsy resahantsika tsony naiza sehatra rehetrarehetra zany am'izao fotoana zao de samy maneno daholo ny aminy hoe efa andala pahafatesana andala pahampotehana eny amin'ny vavahady Madagasikara amin'ny sehatra resam-pirenena moa no misy anao Andriamantoa sy olombambaoka iveritsika fa mba manakambara ihany ianao amin'ity tontolo anankiray ity satria tsy lavitra no misy anao ary eo anatin'ny distrika zay nalaina anao no misy an'izany orinasa lehibe zany anisan'ny manandanja lehibe tokoa amin'ny firenena amin'ny akapobeny raha ny sehatry ny seranana mahaserana mpiara-manidina ny seranana ny resahana ary ao anatin'ny singa anankiray ananany firenena anankiray fiandrianana zany hoe anisan'ny ataontsika hoe sivana anankiray masotsivana anankiray mampisy ny fiandrianam-pirenena eo amin'ny firenena anankiray ny seranam-piara-manidina sy ny fitaterana amin'ny akapobeny fitaterana anabakabaka moa ny resahantsika eto fa hoy ateo fitaterana amin'ny akapobeny satria ministera zay misahana azy de misahana fitaterana amin'ny akapobeny na anabakabaka io na andranomamy io na andranomasina io na tanety io zay lo misy hatram'izao asa raha ilay resaka fitaterana amin'ny taribira mety manjara ny fitaterana io ministera io rehefa teleferika resahana fa tafiditra natao fitaterana daholo fa iverina am'ilay tena resakitsika ny fitaterana anabakabaka amin'ny akapobeny hoy de anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny firenena satria araka nyvoalazanao teo de io no vavahady io no hita voalohany io no endrika voalohany sy mitsena zay miditra eto Madagasikara marina fa misy seranam-piara-manidina resam-pirenena hafa fa ataontsika eo madinidinika kokoa any amin'ny faritra hafa any eto Madagasikara fa raha ny eto amin'ny Ivato seranana moa no ilazantsika azy de io no azo lazaina hoe lehibe indrindra eto Madagasikara ary vao avy nanaovana ny fanitarana sy ny sisa sy ny fanatsiarana ny ilaina kanefa koa amin'ny lafiny anankiray vao avy niaran'ny olana isan-karazany indrindra tamin'ireny krizy ny valanaretina sy ny sisa reny ny olana sedraina ao anatin'io seranam-piara-manidina io raha mifijeriko azy faniry de tantara mitoy satria vao eo anao no teny hoe nanomboka tany amin'ny taona 7 zany raha ny tantara Madagasikara ny jerena de ilay taona nisy ilay fanonganam-panjakana sy ny fiovanana fanovanana kany amina endrika hafa tamin'ny fitantanana ny Madagasikara tamin'ny lafiny rehetra ka raha tantara mitoy ny olana sedrain'ny seranam-piara-manidina sy ny fitaterana anabakabaka amin'ny akapobeny de rehefa jerentsika ataontsika ny fandalina sy ny fanadiadiana de saika niala tamin'ilay fenitra iraisam-pirenena tamin'ilay ataoko hoe sehatra le lafiny teknika zay nga mba mahalaza azy lafiny teknika izay mife amin'ny akapobeny ny fitaterana anabakabaka eran'izao tontolo zao ary
mety ho mahatonga an'izany ny tsara jerena hoe inona n nahatonga an'izany mety fampidirana diso tafahoatra loatra ny lafin'ny politika ve sa lafi ny tsy fantatro fandrarahana hafa ny anatin'ny fitantanana nisy seranam-piaramanidina fa io misy fenitra fantatsika tsara misy fenitra tsy maintsy itoviny ny seranam-piaramanidina rehetra fa raha fahakeliny zany eran'izao tontolo zao fa ny olana rehefa mivaona am'izay ny fitantanana ataonao amin'ny seranam-piaramanidina eo eto amin'ny firenena anankiray de tsy gagitsika raha izao ny hafaran'lay izy ny manaitra ao anatin'le izy dia ilay fanambaran'lay minisitra vao nitendrena zay araky ny voalaza vao nitendrena fa efa ny tanan'io andraiky teo ihany izy tamin'ny fotoana tany aloha tany izay mametraka mihitsy ary manamafy an'izay ilay filazana zay ny amin'ny hoe tsy manaja ilay fenitra zay takiny ny fitantanana seranam-piaramanidina eo amin'ny lafiny sûreté sy sécurité misy fahasamihafany zany ho atsika olotsotra rehefa miresaka an'izany a de mety hoe zavatra anankiray ihany zany a ny sûreté any anivon'ny seranam-piaramanidina sy ny sécurité kanefa misy fahasamihafany lehibe zany rehefa tena any anivon'izany fitantanana izany a ary ny rafitra nametrahana andreo eo amin'ny fitantanana ny fifamoivozana nabakabaka sy ny mahaseranana ny seranana no anisan'ny fototry ny olana lehibe zay resahana tato anatin'ity olana ataoko hoe arabola moa zany no sedrain'ny aviation civile de Madagascar za tsy resaka ny olana eo ara-pitantanana sy ny olana nitrangany ataotsika hoe Golden Gate zay nitranga tato anatin'ny taona vitsy zay nahavoakasika betsaka ihany koa ny aviation civile de Madagascar sy ny tompony andraikitra tao anatiny fa ilay olana arabola satria zay ny nalaza tato anatin'ny andro vitsivitsy farany lazay mifanira zavimanantany teo no hoe nanao fanambarana ny minisitra tompony andraikitra zay vao nandray ny fitantanana ary nylaza mihitsy fa ho bankropitra efa tena eo ambavahoana ny mahabankropitra azy a ny orinasa aviation civile de Madagascar de araka nylazay mifaniry teo hoe ilay orinasa-panjakana rehetra mihitsy no iaran'izay endrim-pitantanana ratsy sy zavatra tena manahirana ary mirona makany amin'ny fahity zay a eo anivon'ilay fitantanana dia mahatonga atsika mieritreritra koa hoe satria samy orinasa-panjakana ndreo a mitovy ny sata ma orinasa-panjakana azy a ny Air Madagascar ny Jirama sy io koa zao ny CNAPS manana sata manokana ihany koa izy zany hoe eo ambany fitantanany rafi-panjakana de raha atsika mahita fa ilay politika ny fitantanana ndreny orinasa reny mihitsy no tsy nandeha tamin'ny laoniny zay teo ambany fitantanany fitondram-panjakana tao anatin'izay vanim-potoana faraparana nanomboka tamin'ny taona 2024 ka mandraka kehitriny zay ary voalaza n'lay minisitra mihitsy moa tao anatin'izay hoe ny souveraineté nationale araka ny voalazako teo aloha ihany koa no voakitikitika ao anatin'io satria ohatry ny hoe raha iresaka fitaterana an-tanan-dehibe tsika de misy ny fiantsonana terminus sy ny primus de misy ny are eny atenatenany eny de sanatria ho lasa ohatry ny are sisa ny seranam-piaramanidina eo vato raha mifahazoko azy satria zay nylazain'lay minisitra tompony andraikitra hoe lasa pays tampon sisa Madagascar raha izao no mitoy ary efa mirona makany amin'ilay annexa A asa raha azontsika tsaina fahasamihafana ny annexa B nefa ny ainatsika firy taona lasa zay tao anatin'izay vanim-potoana resahany zay ihany fa izao rehefa miresaka lay minisitra de milaza hoe mirona makany amin'ny annexa A io zany hoe mety ho fikatonana mihitsy fa najanona ny aktivité rehetra mihitsy de ho lasa ohatry ny hoe aribus sisa zay ngamba ny azo ilazana azy fa tsy manana n'lay sata aéroport na mahaseranam-piaramanidina azy tsony ny aéroportsika eo ivato raha izao zavatra misy zao ary le izy tsy hoe zavatra voaviana vinaina hoe fironana na tendance ho isika amin'ny teny frantsay fa zavatra efa iainana ilay hoe au bord de la faillite de rehefa miresaka ilay minisitra mampiseho maha-teknisianina ao anatin'ny fandraharahana ny seranam-piaramanidina sy ny tontolon'ny fitanterana nabakabaka azy de nilaza hoe
manamafy an'ilay nylazaiko teo hoe tantara efatra any am-boalohany io laza moa izy hoe manana vaolana sy ny sisa fa le olana aloha ny resahantsika eto tantara efatra any am-boalohany io a satria ilay fitantanana n'ilay seranam-piaramanidina mihitsy no tsy ho araka ny tokony ho izy napetraka izao karazana orinasa rehetrarehetra izao akoatra ny izay tokony hiara-iasa amin'ny aviation civile de Madagasikara mikarakara n'ilay sûreté misy ny sécurité eny anivon'ny aéroport fa ny olana de zao ny vola tokony hiditra any anatin'ny aviation civile de Madagasikara de tsy tafiditra araka ny tokony ho izy satria niova tsy arak'ilay fenitra iraisam-pirenena zay iaina ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eran'izao tontolo zao ny tantanana an'le izy de zay ny nahatonga an'ilay ministra tonga de manosokevitra hoe tokony ho tafiditra ny anatin'ny sandany tapakila avy atrany reny a fa tsy mandalo concessionnaire itsony a fa tonga dia any amin'ny fitantanana ny tapakila iny a no mandrotsaka azy makany amin'ny compteny aviation civile de Madagasikara zay vovonana iadiny lohany eo amin'ny fitantanana an'ireny fivezivezena sy ny zavatra rehetrarehetra eo anivon'ny seranam-piaramanidiny reny ka etotsika zany ministra no miteny a tompona andraikitra ambony eo anivon'ny gouvernemanta ary tompona andraikitra voalohany eo anivon'ny fitaterana io eo anivon'ny ministera io no milaza hoe miditra makany amina endrika fahity na bankropitra ho iateo ny aviation civile de Madagasikara tsy afaky ny tsy ino an'izany mihitsy tsika ary tsy afaky ny tsy ho mailo sy tsy ho taitra am'izany satria raha ny zava-misy iainana eran'izao tontolo zao zay le fenitra resam-piainana teneniko de anisan'ny orinasa izay tokony tsy ho lany fidiram-bola izany aviation civile zany na aiza eran'izao tontolo zao marina fa nisy mety ho avy reny fanoliana hoe noho ny covid ankatona sy ny sisa fa io averiko fa vanim-potoana lava be no efa netomboana io ary matoa ilay ministra efa samy teny samy mamaky batsilana samy laza ny zava-misy de mety amin'ny lafiny anankiray a tsy araka ny eritreretany azy ny zava-misy tao noho ny tafiditra tao izy de tsy te ho tompona andraikitra ao anatin'le zavatra misy farany fa niry moa teo ny teny hoe tompona andraikitra tao izy nanomboka tany amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 izy teo a ary hoy ateo hoe tantara mitoy le izy tsy ho afaka izy ao anatin'le fa lay zava-misy rehefa tena tafiditra izy tsy mbola nisy zany hoe aviation civile ka au bord de la faillite zay mihitsy ny fomba fiteniny azy teo a lazainy teo moa no mahatonga an'izany hoe ny tena marina nge ny orinasa zay niara-ny asa tamin'io aviation civile de Madagasikara io hatram'izay de orinasa zay nanana endrika fomba fiasa efa tena na teny moa izy hoe mafia mihitsy no ambadika alefa atsika mihitsy zay video zay député na teny izy hoe mafia mihitsy ny ambadika satria alefa le orinasa de manao zay tsy mety ao anatin'ilay fitantanana tsy manao zay mahafaty sy mahafahity an'le ACM de iny mody midéclaré fahity a de avy eo midéposer bilan de avy eo manangana orinasa anankiray nefa iny orinasa anankiray miaingy avy am'le teo aloha ihany de le fomba fiasan'le teo aloha ihany no mitranga tsy mahagaga raha taona vitsy aty aoriana ilay ACM mihitsy no lasa tsisy fidiram-bola ntsony lasa en faillite tanteraka ary rehefa kelikely eo zay ho any tena loza matoa lay ministra samy teny ministra anatin'ny gouvernement io tompona andraikitra voalohany io nomena mission io anarina ary raha ny tena marina amina fotoana fidirana sahala am'izao hoe fandraisan'ny asan'ny sahala am'izao tokony tsy ho be resaka aloha fa manao zay ananana résultat fa matoa izy samy mamaky batsilana ny zava-misy ao de efa hita fa sarotra ny ananana résultat positif ao anatin'ny fitantanana an'io aéroport io seranam-piaramanidina io de naleony navoaka ho fatapoko fatam-pirenena ny zava-misy izay niainga avy tamin'ny fitantanana nisy tany am'izany fotoana 2024 mandraka kehitriny zany ihany de tsy gagitsika de hoy ateo hoe sarotra amitsika ny tsy ino an'izany zahatra lazaina izany fa efa mampiomana ny fisainatsika rehetrarehetra mampiomana ny opinion publique amin'ny akapobeny raha zay no fiteny mahalaza azy a ny amin'ny zava-misy zavatra
tsy maintsy hitranga tsy hoe mety hitranga fa hitranga tsy hoela eo amin'ny fitantanana nio seranam-piaramanidina iraisam-pirenena io de fa hoavindray ny skandalina vaovao faniry le skandalina zavatra efa nytoy vokatra ny tantaranytoy vokatra ny fitantanana ratsy sisy fa ny fipoahany rehefa avy eo de ivoaka ny anarana ivoaka ny orinasa ivoaka ny fomba fitantanana ivoaka ny mago isan-karazany de ahita skandalina vaovaotsika fa misaotra n'ilay ministra mampiomana atsika misaotra azy a milaza ny zava-misy amin'ny lafiny anankiray fa matoko izy napetraky ny mpametraka azy eo de antenaina ahatafavoaka vahaolana zay sahaza n'lay fanarenana an'lay orinasa fa de ho hitantsika eo mbola orana ara-bola fotsiny oa zay nyresantsika zay fa raha tsika mahalala ny olana ara-teknika ny olana mampasoara an'lay aéroport ny olana nahavoaroiroy ny ACM toy ny mahavoaroiroy ny orinasa mpanjakana rehetrarehetra am'izao fotoana zao de ho alefatsika aloha zany le efa nyoikevitra nataon'le ministra miresaka an'lay adevitra mafy azy resahany député Mamrabe Ndrina zay atakariny rehetra manko hoe itsika teto amin'ny fandarina de miresaka foana am'le hoe fitantanana mafy any zao zava-misy zao hoe ary saika misy mafy ale ko zany Austrany teneniny Moutarson any misehatra rehetrarehetra zay lalovany le mpitondra fanjakana fa eny ambavan'le ministra tompona ndraiky izy am'izao fotoana zao enotsika vetivety zay de miverina anatin'le adevitra mampamparan'zay adevitra itsika afahantsika miditra zavatra hafa eny ary orinasa iray ihany no ny fandimby ny tantana ny seranam-piaramanidina ho ny ministra ny fitaterana Roland Ranjatoelina ary tsy namerina ny vola ho an'ny ACM. Ny société migéré an'io a efa tao foana zay tsy mahato vola izy a déclaré ny fahita de manao mametraka misy voandray apetraka tsy izy anefa andreo fa le voalohany ihany a fa misarotsarona zavatra hafa de mandraka ankehitriny tsisy voaloha zany ny volany ACM. Ampotitra ny fahafatesan'antoka na fahity tanteraka ny ACM amin'izao ho ny ministra. Au bord de la faillite ny ACM. De asa nahazokazonareo inona zany conséquence zany zavatra zany raha vao tsy mitandrina antsika on risque d'avoir l'annexe B l'annexe A ny annexe A de mity tanteraka daholy dikan'izany zany tonga de lazaka anareo tena Madagasikara devient un pays tampon. Dikany tsy afaka hitantana ny fifaneraseranana abakabaky Madagasikara izay midika fahaverezan'ny fiandrianam-pirenena sy anaky izany nefa ny ministra raha nambarany za tsy anaky mihitsy tena lazaka reto anatrehanareo a fa ndreko vraiment ny zavatra io za malala inona ny zavatra mitranga tena le izy zany a ohatra mahery loatra fa tena resaka mafia io. Isan'ny vahaolana ny fampidirana avy hatrany amin'ny vidin'ny tapakilany ireo mpandeha ny vola ho an'ny ACM ho ny ministra mba hirotsahany zany vatana ao anatin'ny kitapom-bola ny ACM. Rehefa mividy tapakily tsika de azo atao tsara no mampiditra les prestations na sûreté ao anatin'ny billet. Azonareo zany hoe vidinareo zao ohatra hoe un billet de 100 €, ny sûreté ataotsika ohatra hoe 30 €. De tsy mandeha mitokana ny sûreté fa tokony inclus anaty billet. Zay zany ny tona de avy hatrany manome vahaolana zany avy hatrany entona masonareo rehetrarehetra dikan'izany zany tokony tona de hiditra ao de tona de menjera amin'ny atao kitapo na banque de règlement ny compagnie aérienne zay atao hoe clearing house any amin'ny ata. Tsy anjerany amin'ireo concessionnaire intsony ny vola tokony anjarany ACM amin'izay raha ny nambaran'ny ministra. Ny alatsinainy teo moa ratsahirina nandray ny fitantanana ny ministera ny fitaterana ny ministra vaovao Roland Ranjatoelina. Ya isaorantsika ny fiaramiasa tamin'ny televiziona tsy miankina ravavy moa zany a nazotsika nakaniny sary iny fa tena tiatsika aseho mihitsy le izy hoe amorony tena mahabankropitra mihitsy zany lay orinasa am'izao fotoana zao. Ary tia dia le orinasa zay nitantana le resaka fiarovana an'izany seranam-piaramanidina zany de fa teo le orinasa saingy tsy nandrotsaka ozy izy ny vola tanenivon'le ACM zany tena fotana mafaty amin'ny lafiny fitantanana zany de le ministra mihitsy ny teny resaka mafia de eto am'izay zany arahantsika le izy ho satateraka ve le ministra ara anakisaka an'izany orinasa zay manao
an'izay fitantanana tsy mahomby zay ka tsy mandrotsaka mivola n'lay orinasa zay any fanjakana mitantana any lafiny fitaterana nabakabaka zay ny ACM tena misy dikany sy antony lehibe mihitsiny eo amin'ny resaka fitaterana nabakabaka na amin'ny fangatahana lalana ipetraka zany na amin'ny fikarakarana ny endriky ny fahatongava ny fiaramanidina sintsisa misy dikany lehibe mihitsiny ny andraikitry toy ny ACM tony zay ma aviation civile de Madagasikara azy sy ny fahafahany vezivezy reo fiarakodia na reo compagnie miara-miasa a Madagasikara izany. Donc zay le nyteneny député Manombra Benindrina teo hoe tsy tokony hanana problema rabola mihitsy ny ACM fa manana problema rabola izy satria mazava le resaka tafiditry ny mafia. Tsika no nyteny anjany mandrakariva teto amin'ny fandaratsika feno mafia. Le mafia tsy mifakaizany zavatra andresantsika misy jola totakely tafiditra any anatin'ny orinasam-panjakana sy ny seha-panjakana rehetrarehetra ka mambabo ny volam-panjakana manao fandribana ny volam-panjakana sy ny areny malagasy. Voaporofo iny amin'ny zavatra nambarana inga ministra iny vitantsika eo atraiza ny fahasahiny iresaka am'izay sayady izy ve manoloana andreo heverina fa bosy manao an'izay réseau na mafia zay fa tena manaraka tsika zay ny antony tondrana ny adevitra momba ny ACMT manaraka tsika la itale général ny ACM teo anohy eka anisany voasaringotra tao anatin'le raharambolamena 370 kilao hoe le tratra tany Afrika Atsimo fa nandeha ny adevitra momba an'izany ny aminy hoe mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta no naka n'lay tale général ny ACM natao mopy main-d'œuvre pénal zay mbola betsaka ny adevitra hoe inona ny olona afaka atao mopy de hoe ao ny olona condamné fa mbola olona prévenu ilay olona zany hoe mbola nitazoma antota taratasy manodidina n'indra raha iny zany de zay mbola miandro ny fitsarana zany hatram'izao mbola any aponja reo voasaringotra tamin'indra raha iny kanefa efa tafaporitsaka tampoka koa le tale général ny ACM zany mbola adevitra afo zany ao anatin'le gouvernemanta le misy an'le ministra am'izao fotoana ty anefa le ministra voatondro fa anisany naka an'lay tale général ny ACM teo aloha zay miporitsaka tsy voasakan'ny ST raha manahirany zany zava-misy zany eto Madagasikara de poiritsika ohatran'izay le izy ny aminy hoe ory vahoaka malagasy atodio aty amin'ny ACM mandray aloha sy zay mety mafia manodidina an'io raha io mihinana ny vola rehetrarehetra tamin'ny resaka bagazy fitateranentana manana droit izy afadio indray aloha masotsika rehetra ndray akoatrin'ny hoe mbola miandro ny vaovao ery amin'ny atsika ny fifanatrehan'ny mpanolotsaina ny tanàna sy ny commune akoatrin'ny hoe mbola miandrotsika voaloha ara-dalàna ve ny vola amin'ny personnel en santé publique satria nisy vola zany mazava ny narotsaky ny sehatreresam-pirenena taminatin'ny gestion Covid-19 réquisition akoatrin'ny indemnité samihafa fa tsy voaloha ny volan'ireo olon'ireo sady kely karama miantso karama am'izao fotoana zao ny mpiasan'ny kroma ny jirama tsy hita zay iresahana azy potika tanteraka am'izao fotoana zao zany no zava-misy de andray aloha masotsika aloha mampiasa maso be da be zany tsika am'izao fotoana zao tsy mila matoritory tsy mila rendremana fa mihaino sy manara-maso tsara ny lalany zao fiainana malagasy ve 570 taona aty aoriana ny raha mandrika vokatry ny ady fahaleovatena nataon'ireo aty tanindrazana izay indrindra no hitondrantsika amin'ity adevitra manaraka ity kabarina Andriamatoa filohan'ny Repoblika tany Manakara omaly mahakasika indrindra ny 29 mars 2024 alevantsika aloha le kabary de hosotomitsika ao anatin'izay ny adevitra satria misy roa izany daholo mifandray daholo reo adevitra rehetrarehetra reo sy ty filozofia amin'ny androny vaovao netingafiloha ty fa lolo enotsika le kabary tamin'ny Manakara matetika dia adinitsika mantsy ny anaovana politika tsy fitiavateny ny anavotana amin'ny tanindrazana tsy fitiavateny ary zay indrindra no isaritako ny saitsika tamin'ny ihirany tolom-panafahana zay nataony ny ray aman-drenitsika vo nisoratako vo teo izy ty fa tokony ary tsy maintsy io no lalana tokony apetratsika anavotana nyty fireneny ty ankehitriny mantsy de betsaka ny mamitapitaka
betsaka ny mamady badika noho ny fitiavatena noho ny fitiavam-pahefana noho ny fitiavam-bola zay tsy ahavitra ny fireneny zany zavatra any za efa nyteny fa raha na amin'ny amiko manokana de vonina na amozana ny aina aza navotana nyty fireneny ity zay ny lova azotsika avy amin'ireo razambe atsika ankehitriny mantsy ny ohatran'ny fanaovana politika dia ohatran'ny fitiavatena ny manjaka tsy ho tafita mihitsy ny nosy raha ny fitiavatena no ataony ny mpanao politika ao an-tsainy ny famadiana ny fiosomparana ny namana ny tsy firaisapo ny tsy firaisan-tsainy tsy zany ny lova napetraky ny ireo razambe atsika zay maty betsaka ny maty ao anatin'ny tia mozole na toerana zay nandevenatsika nyreo avatsika ireo eny ary iny izy iny a le kabary natao filohan'ny repoblika hatrany hoe tsy de mahazatra atsika moa mahita anay zany mitsika ao anatin'lay zava-misy ohatran'izany fa mafimely izy satria miresaka ihany zay sy de Mamirabenindrina ety satria ina ary ny tena tian'le filoha resahana zany raha te ame message izy zany satria zao zany mba zaharina amitsika ko e ny filohan'ny repoblika zany azo lazainy hoe mpitondra voalohany mpitatana voalohany ny firenena de ny kabariny zany ny discours à la nation ny message ny afatra omeny any vahoaka de raisina tena ho zava-dehibe zany ary mamaritra lalana sy mamaritra fomba fijery vaovao ihany koa zany de le resaka 7 marsa fakalazana 2024 ny adevitra tamanakary iny kabary iny de rehefa nenona satria efa samy niandry ndretra inona raha nyteneniny eo zay foana mako izy mako rehefa mandeha le filoha zany de efa samy miandry ndretra inona indray no teneniny eo tafajabaka indray izy ty zao iteniteny fony eo indray zao izy ty satria efa saiky mahazatra le izy de efa zay le adevitra fa tsisy mahamenatra no miresaka zany de iny izy iny de rehefa nenona le izy tsy inona raha ny tena tiano resahana zay misy le izy de Mamirabenindrina politika tsy fitiavatena rehefa navitra tandrazana de tsy mila ty tena betsaka ny mamitaka betsaka ny fitiavatena fitiavam-pahefana fitiavam-bola de tonga hatramin'ny vonina na amozako ny aiko zany nge efa tamin'ny 2009 ianao no niresaka an'izany monsieur président e efa niresaka an'izany ianao tamin'ny 2009 a de efa miresaka an'izany ianao tamin'ny déclaration candidature 2018 hoe tena vonina ianao ho an'le Madagasikara fa hatramin'izao ianao mbola milaza vonina nefa le zavatra hita skandaly isan'andro kolikolery fantrana tsy hitanono ary le ministra anao le vonitendrenao apainina 2 semaines zay milaza fa tena misy mafia be mihitsy ao amin'ity fitantanana resaka seranam-piaramanidiny ity de mbola miteny ianao hoe ny fanaovana politika lasa fitiavatena de manjaka ny famadiana ny namana ny famadiana ozy izy de ny fisiparana tsy haiko aloha na le olona samy zareo miaraka ihany izy ty zay ny eritreretika kopokopony eno avafa député Mamirabenindrina le kabary tena hoe etriny sady miteny ny tenany izy no miresaka ny namana izy fa reny angamba le hoe efa akaiky ny farany de efa mamosa hoy zay avy any antsanana zay député Mamirabenindrina tena niezaka nieno ny kabariny filoham-pireneny ny verimberina na merimberina azy hatramin'ny segondra farany talohany resantsika zao iny mbola tao ambadika mbola mieny ihany inona raha nytiany filoham-pirenena atongavana am'lay zahatra teneniny fa zay natonga sanatry mivava ve de enjehany eritreritra fa miezaka mamaritra ny atao hoe fanaovana politika ve izy hoe tsy fitiavatena tsy fitiavam-pahefana tsy fitiavam-bola kanefa izy ihany no miteny hoe ankehitriny mantsy misy an'izay ao ankehitriny mantsy zay ny zavatra hitany izy ihany ange de mahita le izy de miezaka hoe ho aniza le afatra ho an'ny vahoaka malagasy ve raha afatra avy amin'ny kabary ny filoham-pirenena amina vanim-potoana salamyreny tokony afatra metefa makany amin'ny vahoaka malagasy fa ao anatin'le afatra hoe ankehitriny mantsy de tena hita fa
fitiavatena, fitiavam-pahefana, fitiavam-bola no manjaka ao fanaovana politika. Iza nefa no manao am'izany ankehitriny. Raha nyresaky faniry teo fa tany amin'ny taona 7 ange no eno zany fomba fiteny zany e, miampy an'ilay hoe vonina anosorona ny aina sa nomeny aina izy teo ho an'ny firenena. Zany hoe efa manomboka manao bilan hoe zany le filoham-pirenena, efa manomboka manao tombanezaka ny zavatra nisy nanomboka tany amin'izany taona 7 zany, de mahita hoe tena lasa fitiavatena sy fitiavam-pahefana sy fitiavam-bola fotsiny manjaka amin'le fanaovana politika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary ina moa fanaovana politika? Fanaovana politika de ny fivoizana tokony ho izy de ny fivoizana ny foto-kevitra hijoroana hoentina manasoa ny vahoaka. Raha fehezana amin'ny teny fohy lava be zany raha ivalaparana, fa fehezana amin'ny teny fohy fa ny dikan'izay tsy tratran'izany zay tanjon'izay. Sa hoe any ambadika any mahatsapa tena ny vadian'ny namany satria misy resaka an'izay koa tao. Hoe fisoparany namana. Misy resaka an'izay tao de mahatsapa tena ve le filoham-pirenena fa ny vadian'ny namany teo amin'ilay fitantanana ny firenena, teo amin'ilay fanaovana le politika. Izay raha isitsika ny tantara sy ny lojika ny zavatra de ireo namany ireo, raha misy ny atao hoe namana amin'ny politika tsy fantatro, samy manana fomba fijeriny io. Ireo zany niaraka nanao politika tamin'ny politika maka fahefana, niaraka naka fahefana taminy, fa rehefa samy tonga teo amin'ny fahefana de mivadika taminy ve? Satria tsy ho an'ny mpanohitra mihitsy ilay afatra. Samy manao politika na mpanohitra na mpitondra fanjakana. Fa hoy ateo ho aniza ry ny afatra avy amin'ny filoham-pirenena iny, fa rehefa jerentsika le izy ho an'ny eo anivon'ny fitondram-panjakana iny tsy ho an'ny vahoaka iny, tsy ho an'ny mpanohitra iny. Satria samy tsy manana an'izay sata ilazany azy zay na ny vahoaka na ny mpanohitra iantefan'le afatra. Fa dia noraisiny zany lay fankalazana, lay fanamarihana moa ny tena marina, lay fahatsiarovana ny 570 taona ny raharaha 727 ifampitana afatra amin'ny samy ataoko hoe piray ankolafy. Raha nisy ny eritreretana ho ny famadika tao anatin'ilay izy. Fa tena tsapatsy hitatsika za zany mizaka manaraka hoe aiza raha ny lojikan'ilay sy ny fitohizan'ilay resaka ataon'ilay filoham-pirenena ao anatin'ilay kabarina filoham-pirenena iny averintsika. Fa hita hoe tsy na ny fiaingan'le izy na ny fiantefan'le izy tsy hita mandrapatapitra ilay kabary, fa lasa ilay fanolorana ny tena hosorona fotsiny ao anatin'le raha izy ny tsaroko depute Mamorabendrina rehefa tamin'ny fotoanany tetezamita nanana olana le filoha de etrany nisy namana niala azy tsikelikely, namana mpanao gazety nametraka azy tamin'ny fotoanandro de nandeha manokana, de misy namana ihany koa mpanao politika tao anatin'ny gouvernemanta niala de ohatrohatran'izany de zao na teo n'le filoha tamin'izay nandefa le hira izy le ay teo foany Kristy hoe namandao azany namana de Kristy tsy misaraka de nangataha misy tamin'izay hoe alefa azy ty hira ty de samy neny daholo rehetra ay teo foany Kristy de ity zany tsy fantako na mifanojan'le fahalasan'le namana lasandray izy ty ny am'le misy ny fitiavatena, fitiavam-pahefana, fitiavam-bola, misy ny fisoparany namana sy ny sisa ohatratra zany de variana sy gaga ihany tsika zany ny amin'ny hoe zay le teneny depute Mamorabendrina hoe izy ty rehefa dinihana sady avatra omeny am'le olona ao anatiny sy le olona nijanona nefa mbola manao fitiavatena sy fitiavam-pahefana, tsika ingefa miresaka an'izany foana tsika teto hoe homme de pouvoir misy eto fa tsy homme d'état, de voaray an'le filoha mihitsy le izy hoe fitiavam-pahefana satria le filoha inge no mitatana miaraka am'le ekipany le fitiavam-bola vokatry ny fitiavam-bolany io zavatra mitranga ao amin'ny ACM, ao amin'ny Hermad sy ny sisa io knapsa, jirama, kroma, resaka parc botanika Tsimbazaza, resaka gestion Covid-19 zany daholo io rehetrarehetra io. Resaka fitiavam-pahefana le nanaovan'olona chantage pression anao andre matofilo fa raha ohatra ka tsy tendrena minisitra zao de nitezitra ny zanako Toliary, fitiavam-pahefana ny anaran'izany. Efa olona tsy crédible, olona tsy nitondra résultat.
ka ianao mahatsapa an'izany ihany ianao nefa ianao tsy maka fanapaha-kevitra tamin'ny fotoan'andro de lasa misy olona be da namozako ny haiko ary zany ie tena engagement enjana be zany a efa tamin'ny 2009 ny teny an'izany 2018 ny teny an'izany fa zany olona voniny zany tompoko tsy mandao ny namany rehefa ndoka teny anosy de hoe ndao nareo fo mekotsodrano fa metsodrano ahody mba tsy ilazana fa mibe ny tanàna amin'ny mampirisika de mipotehana-reo ny taty amin'ny MBS zany olona zany ihany ko milaza fa voniny zany ihany ko tsy hoe nareo manao complotany amin'ny histoirany 7 février de aveo rehefa mipoka le izy satria efa betsaka ny document navoaka ny Charles sy ny rehetra colonel Charles ny tiako tenena de lasa ianao indray no mitomany olona tsy be ranomaso zany olona vonina zany fa zany olona voniny zany a de oetry ny tantarany Thomas Sankara nanova zavatra tany Haute-Volta zay mivadika tatya Burkina Faso zany olona voniny zany ohatry ny Patrice Lumumba zany natao daholo zay fomba hanapotehana anazy fa nijoratra amin'ny farany ary tsy nempotra de mipetraka ny tantara tsara tare teto anivony zao tontolo zao zany olona vonina zany a ohatry ny Houphouët-Boigny zany Flok Ivorian niady zany ary sa zany nidona tamin'ny mpanjanaka ary nametraka tantara tsara ho an'le Côte d'Ivoire tsaron'ny olona foana zany hoe papa Houphouët-Boigny zany olona voniny zany raha ohatra amin'izao fotoana zao de ry Nicolas Maduro zany be mokondoha fa nampotehana ary ny ekipany zay niaraka tamin'ny Hugo Chavez zay izy no mivolavolain'ny Hugo Chavez mipotehan'ny tandrefa nampotehan'ny Amerikana nampedina am'le olona lentoananao Andriamatofilo le ho an'ny Guaido le mpanonga-panjakana fa mbola io eny io Nicolas Maduro ihany ny filo Venezuela Nicolas Maduro no mifehan'ny pétrole amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny Rosiana sy ny rehetra ao anatin'ny OPEP zany natao hoe olona vonina olona sa olona tsy miempotra zany olona volony zany tsy mitsokady ohatry ny Volodymyr Zelensky filoha ukrainiana amin'izao fotoana zao miaraka mivady aman-drana ny ao Kiev fa nandeha bomba tahakin'inona sy ny adevitra eforay volana zao tsy miempotra ao anatin'ny ady zany ary tsy mikonetaka zany zay le voniny zay mampiseho fahasahina amin'ny lafiny rehetrarehetra amin'izay fotoana tokony hijoroana fa le message moa zany sahirana be zay député Mambrabendrina hoe sady resé amin'izy izy fa rehefa tena dinihana izy de ohatrin'ny le miverina any aminy any izy sy ho an'le hoe mpiara mitondra amin'ny any député Mambrabendrina miresaka fahavonona ny faniry ao de verina atao an-tsaiko ilay fiverimberenana zay fanehoana fahavononana nataon'izay de raha nilaza tamin'ny vahoaka malagasy ny candidat raha mbola candidat sy tamin'izany hoe efa niomana sy efa vonona tena marina tsy afaka niteny hoe vonona ianao raha tsy nisy fiomanana tao niomana nandritra ny 4 taona niomana tamin'izao sy tam fa raha ny tena marina ny vaona sy mibrioka any amin'tsy izy ilay fiomanana satria le tanjona tsy mitovy tsy hanao politika ny tanjona tsy hanao politika ny tanjona ary efa matoa ilay namana sy ilay niaraka taminao tamin'izany fotoana zany lasa nakany amin'ilay hoe fitiavam-pahefana fitiavam-bola sy fitiavan-tena de satria izay no nitarihana azy ka izay ilay ataoko hoe tanjona tao anatin'ilay finiavana nandrava efa tamin'izany fotoana zany le nahatonga n'ilay ory avamanana tany hoa le tena ory avamanana de aty aorina ianao 13 taona aty aorina zay le teneniko hoe manao bilan ve tonga mifaranosy izy manakaiky mifaranosy faniry teo zay de manao bilan ve fa azagaga tsony raha ohatra ka tena zay marina anao voaka le bilan rehefa avy eo satria zay no nitondrana azy hatrany am-boalohany ary mahatonga na inteny foana hatramin'izay hoe okzay izany fanaovan-javatra tsy ao anatin'ny mahamaty aniny zany anisan'izany ny fanaovana politika fa rehefa tsy mimpanao politika no manao politika de zao vokany fitiava-tena fitiava-pahitofana fitiavam-bola atro ihany fa izy ihany no mahatsapa an'le izy a samy miain'ny hafatra zay tandrify azy amaraparantsika député Mambrabendrina everiko fa mba manakambara ihany ianao satria ty moa vaovao mampana be anatin'ny actualité ty hoe commune urbaine Antananarivo sy ny knapo satria de misy fandro izany amin'ny SMGD na hoe société municipale de gestion digitale zany sy ny mpanolontsaina ny tanàna misy fivorena moa androany de zay no antony anararota kely mba
anehoana mba hoe inona ny hevitry ny député membre Bendrina. Ianao efa nisy fotoana ny tantana commune de tonga solomavam-baoaka, ianao raha teo ihany koa ho an'ny expérience zay nanananao ataona maro amin'ny fikirakirana zany orinasa zany, satria fantatra fa anisany nanana ndraikitra lehibe anao talohana be ny tanànanao zany tany amina fitantanana orinasa tany fikirakirana ny ahafantarana reny orinasa reny tontolon'ny ara-bola sy ny sisa, mba tsara mba ho fantatry ny mpijery sy mimpiaino antsika ihany zay député. Zavatra tsy azo adinoina aloha amin'ny sehatr'asa rehetra de misy ny lalàna sy ny fepetra zay tsy maintsy mifehy azy. De raha ohatra eo amin'ny fitantanana ny commune ny resantsika de fantatsika efa misy ny lalàna, tena lalàna fehizoro, lalàna sy ny sisa izay mifehy ny fitantanana an'ireny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ireny, izay anehoantsika isehoany ny endrika izany fitsinjaram-pahefana zany sy ny demokrasia anifotany. De reny tsy maintsy arahana, reny tsy maintsy iainana fitantanana tanàna, na tanàna ambanivohitra io, na tanàna andrenivohitra io, na renivohitry ny firenena anankiray io. Manana satany manokana ny renivohitra, Antananarivo renivohitra dia manana satany manokana zay lalàna anankiray mifehy an'izany tanàna izany. Ary zay no nametrahana ny mpanolotsaina isaky reny ambaratonga pahefana, ambaratonga ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana ireny hiara-iasa am're tompona andraikitra voalohany eo amin'ny fahefanam-panatanteraka eny anivon'ireny zavatra ireny, mampiady hevitra am'izao fotoan'izao fa nira nge de le hoe atraiza ny andraikitry ny tsirairay raha ity resaka teto Antananarivo renivohitra ity ny resahana, atraiza ny andraikitry ny tsirairay teo amin'ny fananganana n'ilay orinasa SMGD, atraiza ny andraikitry ny tsirairay teo amin'ilay findramam-bola, ataoko hoe findramam-bola satria zay aloha ny mahalaza azy hatreto, nataony nanaovan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fifampirarahana tamin'ny KNAPS. Atraiza ny andraikitry ny olom-boafidy rehetra, misy olom-boafidy 10 latsaka kely, ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra, fa atreto de noho izay tsy fandraonao zany tsy fisian'ny andraikitry ny tsirairay fanatanterahana zay andraikitry zay mazava araka ny tokony ho izay no vokatry ny olana. Aveo aty aoriana nipoitra foana moa le izy, na de hoe fa mambolana aty aoriana zany fananganana orinasa izany. Raha jerentsika endrik'ilay orinasa nataontsika forme juridique, société anonyme misy teo zay ny fampiresahana teo, jerentsika ny registre de commerce sy ny sisa, société anonyme manana ny sata sy ny lalàna mifehy azy manokana ara-pitantanana sy rehetrarehetra zay mahakasika azy tsy valapatra tsika efa fotoana efa mandeha, zany atao hoe société anonyme izany. Izany hoe eo am-pananganana azy raha ohatra ka hoe ataontsika hoe mifandray, misy ifandraisany amin'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo renivohitra aza le izy, satria jereo ange fa fohy be toerany de ny lapan'ny tanàna mihitsy lapan'ny tanàna fohy be toerany, ny be ny tanàna am'izao fotoan'izao no anisan'ny administrateur. Iza nanendry an'ireo, misy capital ao, misy renivola ao 10 tapitrisa rary angamba izay. Ahoana sy ahoana ny avian'ireo renivola reo nanambarana azy avy eo. Nga be ny tanàna ve amin'ny maha be ny tanàna azy ny maha administrateur azy. Fantaniana mipetraka daholo zany. Sa amin'ny anarany manokana. Izay fantatsika fa misy ifandraisany amin'ny administrateur hafa zay voasoratra ao anatiny ao, ny anarany manokana. De mipetraka zany fantaniana rehetrarehetra zany, de mamalo ny mpanolotsaina zay tsy mahalala an'io. Zay le izy. Hoe tsy nandalo tao anatin'ny fanapahan-kevitry ny mpanolotsaina, ary eo le hoy aho hoe ny andraikitra ny tsirairay izay samy olom-boafidy, satria misy ny mpanapa-kevitra, misy ny manatanteraka zavatra tsy nitapahana ve zany lay be ny tanàna tao anatiny. Raha ny fehoentsika hatreto, za tsy mpikambanao anatin'ilay filan-kevitra munisipaly, fa ny fehoentsika hatreto dia fanodikodinana fanapahan-kevitra teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly no nentina, za tsy miteny hoe nahafahana nanangana le orinasa sy nanao an'ilay findramam-bola zay lasa ohatrany hoe zavatra nataon'le orinasa taty aoriana
fa nentina nanao ny zavatra rehetrarehetra mihitsy de tsy fantatra ho tsony hoe iza no iza manao inona vao maly angamba nahita an'le hoe sa vao eo ankeo maraina misy fanazavana indray any hoe mila mametra bola mampiasa vola any ananonanonany ny knapsa mba tsy hoveriny sanda amin'ny volany ao amin'ny tahiriny fa tsy mahafaka ilay endrika fampindramam-bola na findramam-bola nataon'ny CUA teo anivon'ny knapsa zany mety hoe zay mety hoe anisan'ny politika fampiasana ny volany anivon'ny knapsa zay fa tsy politika aty amin'ny commune urbaine Tananarivo ny findramam-bola any amin'ny knapsa satria findramam-bola le izy fa tsy fampiasam-bola asa raha nahita an'izay faniry fa misy an'izay fanazavana zay any hoe anisan'ny paikady eo amin'ny fiezahana zany tsy averiny sandany vola zay tahiry eo anatiny ao amin'ny kitapom-bola ny knapsa ny fametraham-bola sy ny fampiasaham-bola etseroa fa tsy mahafafa an'ty fahadisoana sy tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fifampindramana anisy teo amin'ny knapsa sy ny commune urbaine Tananarivo ity izany fanazavana izany mety raha fomba fiasan'ny knapsa manokana amin'ny fotsiny zany fa tsy izany no entina ampindramam-bola commune urbaine Tananarivo zay averina ihany fa tsy fanapahan-kevitra ndraisina teo anivon'ny fahefana mpanapa-kevitra le resahan'ohatra zao manko zany a le hoe azon'le mpampiasa vola mba hitombo iny de miverina makany am'le knapsa ahafahana mampisitraka an'ireo zokiolona reo rempianagaviana ny volanjaza reo olona zay atratrin'lay loza amperinasa zany zay le anankiray zay le resahan'zay zany na mety apetraka ihany koa le izy any am'izay nresantsika eto trésor na sahala am'zany zany fa lay fampiasam-bola ny knapsa efa nanao am'izay fatatsika mazava tsara zany manao trano ny knapsa ohatra trano be zay natao ny knapsa ao 67 de misy manofo de mety ho zay ngamba le eritreritra tam'le ny vidy tany ny knapsa fa anatin'le hoe vidy miopapana le izy tany ambato be le 9200 mètres carré de reny zany rehefa avy eo zany fomba fiasa zany fa tena ao anatin'le resahantsika zay de hoe tsy ao anatiny mihitsy le hoe fampindramam-bola satria le fampindramam-bola tsy azony saina heverina sy eritreretana mihitsy ny amin'ny hoe atafaverina tsaka ny saindava raha ohatra ka misy zay hoe fahampotehana orinasa zay na mety olana eo am'le orinasa ampindramana an'le vola ary tsy zay raha teo koa no fototra sy sata hijoroan'le knapsa amin'ny maha-epika azy satria efa nizana ihany zay lafin-javatra zay mba fampiresana tam'ireo heverina fa mba manana am'izay fahafantarana eo amin'ny lafiny fananganana orinasa zay zany zavatra anankiray fa akoatran'izay knapsa iny resahantsika iny fa ty resaka CUA ty tsarotsika tsara ny adevitra be teto amin'ny firenena ny amin'ny hoe teto Antananarivo renivohitra maromana kokoa ny amin'ny hoe Easy Park zany hoe omena orinasa tsy miankana no hitatana ny parking na Antananarivo renivohitra de betsaka ny adevitra tam'izany hoe tsy mety zany nga tsy mahay mitatana ny commune no nahoana no mena zany de ohatrinina amin'ny volo io no hoampidiry ny Easy Park makany amin'ny commune ahoana ny fomba fanaraha-maso izany de hoe misy ny rodateur misy ny toerana zay ametrahana am'ireo toerana samy hafa mba ahafahana migerer an'le parking mba tsy ho gabraraka am'lay mpiasan'ny commune zany eny ary Easy Park fotsiny zany amina resaka parking fa ity resaka resan'ity député Mamy Rabenirina de ny andraikitra ao anatin'izany de ny resaka lisansa na taxi ny resaka tsena mpivarotra ny resaka maromaro izy ao anatin'izany na ny fomba fanorenana trano resaka construction maro be no voakasiko anatin'ity enina eo ho isika de ao anatin'izay enina izay de ny 300 isan-jaton'io dia makany an'lay SMGD ny famorina an'ireo vola azo avy am'ireo de mahagaga ihany zany hoe ahoana zany ny fihetsiky mpiasa mbolo voatazona ao anatin'le SMGD ve le mpiasan'ny commune am'izao fotoana zao sa anao recrutement na mpiasa vaovao lay SMGD asa tsy vita mpiasan'ny commune teo aloha ve reo ary tena faran'izay nanahirana ve no tsy maintsy namorona orinasa ao anatin'ny commune zany le ohatrin'le makan'le privatisation ozy izy motarson teo fa ty ny adevitra manahirina eo anatin'izay ny fahasahiny le mpitatana ny tanàna Antananarivo akoatriny hoe tsy nampandalovina tao amin'ny mpanolontsaina le izy de nametraka ao anatin'ilay fifanarahana fa 5 ambin'ny 10 taona ao aorian'ny fotoana anaovana asoniany zany
fifanarana zany no fepetra fempotoana nlay fifanarana 5 taona de io na tonga vazivaziny rehetra hoe fa mieritreritra ipetraka eo mandritry ny 5 taona ve mibe ny Tananarivo le resaka izy parka ry ady hevitra be mihitsy maika fa reto sokajinasa marobe ao anatin'ny commune reto hoendahany eo ampiasan'ny commune nomena an'le SMGT de ao ihany ny siège social nlay SMGT fa ao ihany koa brofesany de misy fitsinjarana ndraiky 120 mètres carrés hoe ato amin'ny olona ny fidirina misy ny akoay ato amin'ny olona zao misy an'zao ato amin'ny brown zao misy an'ty brown ty zay ngely ao anatin'lay fifanarany de normal zany raha ohatra ka mienjana le mpanolotsaina ny tanàna fa io zany andrasantsika hoe le mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra inona ny fomba fijery manoloana zao zavatra zao satria ao ihany zany de sady isy doublon zany akoatrin'le mpiasa de mipiasa ny SMGT mbola tsy mazava ny fitsinjarana asa fa zao anana patron roa zany le anivo fitantanana ny commune ny ray ny exécutif tarengabe ny tanàna de ny ray ny SMGT zay manana ny tale général manana ny filakevim-pitantanana miainga avy an'le PCA zany daholo ngy adevitra mampisaviritaka ny tira raha ty ary zany mahatonga ny rehetra hoe arao maso teo zany tsika ny tendray député membre Bendrina hoe ACM aza fototra mihitsy jerevo tsara arao maso tsara indrindra resaka fitaterana anabakabakio fa ty resaka knape sasio iaty extorsion de fonds mihitsy ny tenena ny motarson anazy teo amin'ny fanazavana ara teknika efa nresantsika teo fa ny forme moa zany tena nidirana izy député membre Bendrina ao anatin'izay adevitray mamaraparantsika député membre Bendrina raha ohatra mbola misy na azonapina azy raha tsisy moa zany de efa tonga de faranantsika verina fa de mitraka velomandray ho ampijery atsika sika député membre zay indrindra mialatsiva fohy fotoana androany ny fotoana maro mifanidry fa dia falitafaraka tetondray ary manome fotoana tsy hoela amin'ny fitohizany fanadiadiana sy ny fifampitana vaovao mandram-peona tompoko de manolotra ny fisaorana antsika rehetra ihany koa tany am'izay toerana rehetra nandraisantsika ny miara-manonja MBS Radio Mada Radio Télé de mamerina ny fialatsiny ny amin'ny faharatsinyny connexion fefa miezaka ny ampitazy indray na mana technicien zany am'izay efa voarakitra ao de afaka hojerentsika zany zay no masaka azo naroso tamitsika de adevitra vaovao ndray solo mamoaka hafa ndray niaraka amitsika rapitso de manome fotoana ho an'izay miara-manonja zay tompo klasy tompo avy